Dia ankafaliana trano no iarahantsika eto amin'ity fandaharana Miara Manonja ity. Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao ary mihaino ihany koa amin'ny alalan'ireo radio izay miara-miasa amin'ny Miara Manonja. Kopakopa tanana ho antsika rehetra izay manaraka izany fandaharana izany, na ny eto toerana, ny any amin'ny faritra, any amin'ny toerana rehetra eraky izao tontolo izao. Ary ny teny voalohany moa izany dia fisaoran'Andriamanitra lehibe foana satria mbola mena an'izao tombonandro izao tsika, ahafahantsika miantso ny anarany ary ahafahantsika ihany koa misaotra azy satria mbola nomeny tombonandro ary indrindrandrindra nomeny fahasalamana ihany koa. Ny teny manaraka tsy maintsy lazaina amin'izao maraina ny zoma zao dia ny teny fampiononana ho an'ireo fianakaviany ireo rehetra izay manana ny fahoriana, indrindrandrindra ireo lavo ny aretina fantatritsika fa ny coronavirus izany izay mamely mafy dia mafy tokoa amin'izao fotoana izao. Ary mankahery hatrany ireo marary ary mirary ny fahasalamana tanteraka ho an'ny tsirairay. Mampahery ihany koa ny mpitsabo ny marary rehetra, ireo mpitsabo sy ny mpiasa ny fahasalamana rehetra izay lohalarana amin'izany fitsaboana ny olona rehetra izay tratran'izany aretina izany. Mialohan'ny hitondrako ny fanioan-kevitra androany dia aleolohantsika hihaino toy ny mahazatra ny namana zokibe Andrenjato izay efa ao amin'ny antso Ataroby ao dia mianohy finaritra fa mbola avy eo tsika mbola hitafatafa eto ihany. Ndao ary namana zokibe Andrenjato. La manantitra miarahaba tompoko vavy ary manasanareo hanaraka hatrany ny fandaharana Miara Manonja ity. Manahirana be ny mifampiresaka amin'ireto olona mifeny tontolo rehetra eto Madagasikara ireto satria tsy manana norme mihitsy ry zareo. Baolina tanimbary no haingy sy andantsa lekazozy hoy ny Betsileo nefa izy hono zao no amin'ny fitondrana dia mangingina ny manodidina. Teo am-piandohana dia ohatrany nahazo rariny ry zareo fa satria fahefana vao mafana dia noheverin'ny olona mpanaraka politika ho alahelokanina ny an'izay miteny, ny fanohitra amin'izay lazainy ny mpanana fahefana. Dia voatery navela irediredy irery teo aloha ry zareo mpanana fahefana. Navela hanao izay saim-patany teo aloha ry zareo mpanana fahefana. Navela anjakatokana teo aloha. Navela hanao rapadango irery teo. Navela ilanjalanjaloha irery teo. Navela iteniteny foana teo. Navela itogatokatena teo ry zareo mpanana fahefana ireto. Farany nitona tamin'ny tamboho. Maty ny heriny sy ny hevi-disony ireto mpanana fahefana ireto. Iza moa no nanam-po fa ho resa be ny UEM raha ny fiavin'ny kandida Rajoelina tany am-boalohany no tazaniny. Ny olona mpanaraka politika havanana rehetra dia efa nahafantatra araka ny vaovao nohamarinina fa tsy manana ambadika manara-penitra izany ny kandida Rajoelina. Ny olona tazana tao ambadiky ny kandida Rajoelina lavidavitra dia ny filoha Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy izay tonga teto mihitsy rehefa lany andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. I Nicolas Sarkozy anefa malaza ratsy tamin'ny fakana fanjakana. Nilelaka ny Kadhafi ary nandaroka ny Libia avy teo. Ary io izy mbola tsarainy fitsarana Frantsay fa nakavola tany amin'ny Kadhafi natonga azy ho filoha tany Frantsa. Fetsifetsy raha teo ity mpanao politika Frantsay ity. Membre tao amin'ny gouvernement tany Jacques Chirac ny tenany
no namadika fanondrony ny filoha Jacques Chirac. Ny voalohany dia ny fanohanany any Edouard Balladur, izay prime ministre tamin'ny fiaraha-mitantana tamin'ny fotoanandro ny François Mitterrand. Ary ity famadihana faharoa ity dia niarahany mihitsy tamin'ny filoha amerikanina George Bush Junior, tehiditra mafy tany Irak tamin'izany fotoana izany. Fa notoerin'ny filoha Jacques Chirac tamin'izany fotoana izany, niaraka tamin'ny Helmut Kohl teny am-piandohana, Gerhard Schröder tato aoriana ary Poutine tany Rosia. Io ilay nambaran'ny Faucon, mahery fihetsika manodidina ny George Bush Junior tamin'izany fotoana izany, fa mauvaise Europe. Dia nafindran'ny Amerikanina tany Varsovie Poloina ny fitarihana ny OTAN na nidina ny Atlantika avaratsy. Araka ny fanadihadiana dia vola avy any amin'ny George Bush sy Kadhafi no nahalasa président ny Sarkozy, ary namadihany ny Jacques Chirac, izay olona niantso azy voalohany ho komity foibe ny RPR tamin'izany fotoana izany, raha mbola tovolahy kely lava volo Beatles, 18 taona tamin'izany fotoana izany Sarkozy. Ary lasa zanak'atrano ny Bernadette Chirac mihitsy tato aoriana. Olona mahalala fomba moa ny filoha Chirac, sady tsy te hanimba ny antokony, dia navelany i Sarkozy nanangana ny UMP, Union de la Majorité Présidentielle. Mbola i Chirac no président tamin'izany fotoana izany, ary nitondra azy tany amin'ny fandresena niaraka tamin'ny volabe avy any amin'ny George Bush Junior ny taona 7 Ny olona natahorany tamin'izany dia i Dominique Strauss-Kahn, sosialista io, ary no tambatambazany fatratra no tendrena ho DG-n'ny FMI, mbola iraisam-pirenena izay ambaratsika matetika, fa zarandraikitry ny Frantsay eo amin'ny fiadidiana ny ara-bola sy ny toekarena eto ambony tany. Ary dia nakapony ny ity DG-n'ny FMI ity tamin'izany fotoana izany. Tantara moa dia fantatsika fa navadiky ny filahiny ity Dominique Strauss-Kahn ity, satria tratra nanolana agent de surface tao amina hôtely lehibe iray tany États-Unis, dia sahirana ny sosialista tany Frantsa nitady izay hosolony Dominique Strauss-Kahn tamin'izany fotoana izany. Kanjo maty ny heriny Sarkozy, fa leo azy ny praetarika, nipoitra teo ny famatsiam-bola, ny fampelezan-kevitra, ny eo-ampapana, ary anisan'izany ny vola avy any amin'ny colonel Kadhafi. Misy eo ampahabe maso ihany koa i Chirac, fa manohana ny François Hollande, satria samy avy amin'ny Corrèze. Chirac izay mbola lehibe ara-moraly tao amin'ny droite frantsay tamin'izany fotoana izany. Vita teo ny fanaovana politika ravonjivonjy tany Frantsa. Tsy maintsy manara-penitra tena izy raha te hitondra fanjakana marina. Fehiny tsy nilatsaka i François Hollande, filoham-perinasa, nifanely i Sarkozy sy François Fillon, centre droite frantsay, lasa ny Macron mora foana ny fahefana tany Frantsa. I Sarkozy i Rajoelina sisa ny andrandrazy. Ny namany efa mijery lalakafa hatramin'izay ka hatramin'izao. Noho izany rehefa manao politika tsy makatsy faingana. Misy hevitra, norme ny fanaovana politika, fa tsy donjorimina fotsiny eo amin'ny fanaovana izany raha izany. Mila mahafantatra ny force en présence
ny mpiantsehatra eo amin'ny lafiny politika. Mila mamaky tsara ny rapport de force fifandanjahan-kery rehefa vita ny fifidianana faravaharatsiny, indrindra fa artifisiel naalany ianao tamin'ny alalan'ny vola ohatra, ny ramatahora, ny combine électoral sy ny sisa, mba tsy hidapaka tahaka ity régime ity hoe mangina fa vitsy anisy. Mahamenatra ny maheno zany. Hita mazava fa olona tsy nolona tao anatin'ny politika, na dia olona tsy nianatra aza, dia heverina fa mahafantatra fa mal élu ny filoha Rajoelina. Ny rapport de force dia mazava be. Rajoelina 2,500,000 voix, 10 hetsy zao tapitrisa vato no azony. Ravalomanana 2,100,000 voix, ray hetsy sy roa tapitrisa ny vato azony. Rajaonarimampianina 800, Roland Ratsiraka nilaza tany am-piandohana fa panorama, Mayol panorama tany am-boalohany, na dia karazan'ireo mpanao kian-danitsa ihany koa aza eo amin'ny fomba fanaovana politika, dia mbola sailaza ny rejima amin'izao fotoana izao fa vitsy anisa ny mpanohitra ka mangingina. Ary ny filolany dia tsy nahazo vato afa-tsy 2,500,000 voix amin'ny 12,500,000 voix mpifidy voasoratra anarany eto Madagasikara. Izany hoe misy olona 10 tapitrisa tsy nifidy anao, na tsy nifidy mihitsy. Izany hoe 20% ny vato ny mpifidy manan-kery no nifidy anao. Dia ahoana no ilazanao fa vitsy anisa ny mpanohitra eto Madagasikara? Dia mbola tonga koa manampitrotraka ny raharaha doublon, izay nambaran'ny CENI tamin'ny alalan'ny Tery Rakotonarivo filoha lefitra tamin'ny heritaona toy izao fa misy vato 2 hetsy iray tapitrisa, 1,200,000 voix doublon. Ary nao mafisy ny Fanorakotondrazaka mpitondra teny CENI fa ny karapanondro no tena niteraka ny doublon. Izany hoe asan'ny ministeran'ny ampitany, ny ministeran'ny ampitany tamin'izany olon'ny kandida Rajoelina. Ary tamin'izany tsy nisy mihitsy ny renin-kiaratra ny alohan'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika. Ary sambany teo amin'ny tantaran'ny fifidianana teto Madagasikara no tsy nitandansy teto Antananarivo renivohitra na teto Antananarivo province no nitondra ny tendansa nasional. Nefa ny kandida roa dia samy avy eto amin'ny faritra Analamanga. Raha tamin'ny Ratsiraka sy Zafy Albert ny taona 1977 mantsy dia voatery mihitsy ny ACC, ny mpikambana tao amin'ny ACC ny marimarina kokoa, Georges Thomas Indrianjafy amin'ny fotoan'izany, nanafoana ny vatony Zafy Albert 10,150,000 voix tany Befandriana Avaratra ka hatrany Maroantsetra. Fiefin'ny professeur Damasy Andrembao sy ny professeur Fanono Fulgence, izay mpanohana an'Andriamatoa professeur Zafy Albert. Vao naharesy tamin'ny elanelam-bato 10,50,000 voix ny président Ratsiraka tamin'izany fotoan'izany. Izay tamin'izany nanolotra ny pasteur Andriamanjato Richard tamin'ny fiodinana voalohany, tsy nanambola mihitsy mety nananoana azy, fa nahazo vato 3,53,000 voix teto Antananarivo renivohitra. Vato natolotra ho an'ny professeur Zafy Albert tamin'izany fotoan'izany, fa tsy noratsiny. Fa lasa izy nanao tike tamin'ny Ratsirahonana, Zafy président, Ratsirahonana premier ministre.
Raha fironana nefa no namitaka any Zafy Albera ka natonga azy ho empêché. Raha fironana no lasa président par intérim. Nilokaloka teo anatrehan'ny mpanao politika fa tsy latsaka. Niazy karera politika vao manomboka ka tsy maintsy milatsaka ny tenany. Nihevitra mantsy izy rehefa ikenin'ny Banque mondiale sy ny FFKM dia lany président. Dia natao ny lalàna valo nanan-kendana ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoana izany. Nambaran'ny FFKM mihitsy tamin'izany fa izay manohitra ireo lalàna arosona Andriamatoa Ratsirahonana, Norbert Ralala ireo dia fahavalo-pirenena. Nefa tao anatin'io lalàna io nahitana mpahazo amidy amin'ny vahiny ny tany. Izahay irery tao amin'ny fandarana fivoy tao amin'ny RNM no niantso ny olom-pirenena hanohitra ity fivarotana ny tany amin'ny vahiny ity. Ary nahazo rariny ka nanjary lalàna fitsisa nanaovana Ratsirahonana ny motion de défiance na confiance arak'izay itiavana azy tao amin'ny antenimieram-pirenena. Izahay tamin'izany fotoana izany dia mpiasa raikitra tao amin'ny RNM. Ary ny namana anankiray izay tsy mpiasa raikitra dia avy hatrany dia noroahany asa vitan'ny fampizarana. Izay tsy afaka ny tsipaka izany intsony ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoana izany satria efa crise fanoloana tao aorian'ny empêchement. Noho izany rava ny antenimieram-pirenena raha mitsipaka ireo lalàna ireo. Lalàna tsy misy ny fahafahana mivarotra ny tany amin'ny vahiny no meken'ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoana izany. Tany no efa nanomboka io fanaovana politika Andriamasambomangy io. Ary samy tratrana izany avokoa ny filohan'ny fandimby teto, na ny mpanan-karena, na ny miaramila be grady, na ny manam-pahaizana. Indrindra moa ny tsy afaka indrindra teo amin'ny fitakosenana ara-politika sy teknika. Ny mpamindra aretina amin'io amin'izany fotoana izany dia Ratsirahonana, mikisakisakero, mamonjy izay filoha mitady ho taraiky. Ary ny malaza indrindra tamin'izany fihetsika izany dia nandritra ny lanonana mpiamianana nataon'ny président amiral Didier Ratsiraka. Manao hoe midira ny akanganay lasa omaly fa tonga indray. Ampanetetena no ilazako fa ny tenako no ny tantara mivantana ny lanonana teny avoloa tao amin'ny RNM tamin'izany fotoana izany. Ary nilazako fa tena malamaloa marina ity Ratsirahonana ity. Mila fahasahiana ny raharaham-pirenena. Tsy afaka tonga dia mivatravatra ny président Ratsiraka voalany tamin'izany fotoana izany. Na izany aza mbola manana ny tongolon'ny Ejipta ihany ny tenany. Tsy niambahamba mihitsy izahay tamin'izany teny, tsy mety rehetra eto amin'ny firenena na dia mpanao gazety ny RNM aza ny tena tamin'izany fotoana izany. Ary voatery ny régime arema tamin'ny alalan'ny filoha Ratsiraka niteny tamin'ny fanavozana mba hanalasa tao amin'ny RNM, izay no mba nalasa ho dirikavy ny asan'Andriamanjato tamin'ny fotoana andro. Anisan'ny nanamora ary namorona mihitsy ny asa vita hifampizarana izay tamin'izany fotoana izany. Satria SEM no niatombohan'io asa vita ny fampizarana io.
cadre et entrepreneur de Madagascar. Vivier ny teknisianina fanavozana no nananganana ny SEM tamin'ny fotoanandro. Fa rehefa mpisotra loatra amin'ny fanaovana politika, sady manara-penitra dia anaovan'ny olona eny an-tampon-doha. Mampalahelo ny fanaovana politika eto Madagasikara, nefa sanatry sy nitaraina fa sacerdoce ity asa ity. Ary zany no itenenana tsy ankijanona satria mamon'olona isika mpanao politika eto Madagasikara. Veloma tokola, veloma tokofafy. Azy miaraka amin'ity fandaharana ity indrindrandrindra fa miaraka ny mpanohitra dia tena zava-dehibe tokoa satria anisan'ny légende zany olona izany ary anisan'ny mahafantatra zavatra marobe hatramin'ny tsy ambaratelo ary izay misy fotoana izay avoakany tsikelikely eto ary malina antsika hatrany hatrany manaraka an'izany fahalalana zany ary fampahafantarana ihany koa ny zavatra nyainany sy zavatra fatany rehetra tsy nitazomino anazy rery fa nozarainy tamintsika rehetra. Ankasitrahana hatrany ianao Zokobendrainjato ny faniriana rehetra moa dia miaraka eto amin'ity studio ity ianao mino fa isy fotoana tsy maintsy ho tafaraka foantsika kanefa ny zavatra fantatritsika aloha hatreto aloha zany dia noho ny faneho-kevitra politika izay natao teto amin'ity fandaharana Miara Manonja ity miaraka nanao an'izany daholo isika rehetra ary nasa nijoro naneho ny hevitra ary nitsikera indrindrandrindra satria izay no mampanohitra antsika dia ny vokany moa zany dia lasa nisy fanenjehana politika ary misy ny fomba fiteny hoe ciblé politiquement zany hoe tena atao azalambo mihitsy ianareo mirahalahy indrindrandrindra ianao ministra Andrianjato zany miaraka amin'ny namana Guy Maxime na izany na zany tsika mino ary fantatritsika fa tsy maintsy iraviny zany ary tsy maintsy hiverina atao anatin'ity fandaharana ity ianareo zay no firariana ary vavahantsika mihitsy moa zany ny olona mpanenjika sy ny olona nampanao an'ireny fanenjehana ireny mba hilatsahany fanamasina satria atsoatsy dia ankalazan'izany Pentecoste zany tsika mialohan'izay ngambany dia efa mba antenaitsika fa misy an'izay fanamasina zany ao anatin'izany olona zany ampijanona zany fanenjehana tsy misy farany zany fa ny faneho-kevitra politika dia zo zany ny fijoroan'ny mpanohitra zo ny mpanohitra zany nateo arany tsy fisiany famoahana ny décret izay ahafahana mampiatra n'le lalàna mikasika ny statut de l'opposition zany hoe eto Madagasikara moa zany dia hatramintsika amin'ny teny zao dia mievaheva ny mpanohitra tsy misy base légale na base juridique satria le lalàna natao izay ho an'ny mpanohitra statut de l'opposition izay efa promulgué ary efa nandalo teo amin'ny haute cour constitutionnelle zany hoe fa lalàna ara-dalàna dia tsy nampiarina hatramintsika amin'ny teny zao satria hatramintsika amin'ny teny zao tsy misy le décret d'application n'io lalàna mikasika ny fanoherana io. Ny dikan'izany dia lalàna misavoana fotsiny manakery mbola manakery tanteraka io lalàna io fa tsy ampiarina ary zay firesahana ny statut de l'opposition na ny loi sur le statut de l'opposition zay tiako hitondrana hevitra lavalava kely androany rehefa veotsika resaka ihany resaka coronavirus sy ny covid-19 zany fa mikasika ny état de droit zay mihitsy no anisan'ny zavatra tiako ny faneho-kevitra androany satria ohatra ny manana dinodino na inina dinoana mihitsy adinoana mihitsy zany resaka état de droit zany. Raha vao miresaka tsika tany-tandalàna na état de droit dia tafiditra ao anatin'izany état de droit zany ny fanajanany lalàna misy aloha. Raha misy ny lalàna voafidy ara-dalàna loi io ny resantsika fa
misy koa ny lalam-pandroenana zay no faratapo indrindra amin'ny lalàna mifehin'ny firenena anankiray loi constitutionnelle na constitution zany dia ny fanajana n'iny lalam-pandroenana iny ny tena zava-dehibe indrindra ary ny voalohany tsy maintsy manaza zany lalam-pandroenana zany dia ny mpitondra fanjakana ny filoha-pirenena sy ny mpitondra fanjakana rehetra isaky ny ambaratongany. Tsapantsika nefa tao anatin'izay fotoana taona maromaro zay dia ny lalam-pandroenana dia hitatsika fa nitsakitsahana foana ary nisy ny nataony taratasy na ny fitarainana na ny zavatra zay nataony ny mpanohitra na nalefa tany amin'ireny ambaratonga mpahefana ireny na tany amin'ireny nampahafantarana ny communauté internationale hoe tsy misy ny état de droit, misy ny fanitsakitsahana ny état de droit, fanitsakitsahana ny tany-tandalàna eto amin'ity firenena ity ary manomboka any amin'ny fanaovana tsinitsinina sy fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana zany. Tsapantsika zany tamin'ny fifidianana zay natao tamin'ny 2024 dia nanomboka teo amin'ny fangalarana sy ny fanaovana alabato, ny fanaovana an'ireny doublon reny sy ny fanajana ny séparation de pouvoir satria ny exécutif, pouvoir exécutif ny tsapaka tany amin'ny haute cour constitutionnelle, pouvoir juridictionnel moa ny anarany any anatin'ny lalam-pandroenana fa ny tsapaka ihany koa tany amin'ny ranony pouvoir législatif. Misy pouvoir anankitelo eto amin'ity firenena ity, misy fahefana anankitelo dia ny pouvoir exécutif, pouvoir législatif ary ny pouvoir juridictionnel. Nisy ny fitsabahana mararitra matetika ary isaky ny matsiaro zay ataon'ny fitsabajabana zay ataon'ny pouvoir exécutif ny fahefana mpanatanteraka zany. Fantatritsika zany fa ny fitsabahana voalohany zay nataon'ny fahefana mpanatanteraka dia ny fitsabahana tanteraka tao anatin'ny fitsarana avo ny lalam-pandroenana. Fantatritsika zany ary nisy ihany koa karazana olona zay natao hitsabatsabaka sy anao an'le basse besogne, zany hoe anao an'le asa ratsy ao anatin'izany. Tafiditra ao anatin'izany ny seni, ny olona tao anatin'ny seni zay nikirakira ndray fifidianana ireny satria fantatritsika fa nisy ny zavatra tsy nety ary tsy nanjary zay natao tao anatin'ireny institution nikirakira ny fifidianana reny. Fa ny tiako hanamafisana ny zavatra tiako resahana androany dia mikasika an'izay resaka violation fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana sy ny état de droit zay. Ny lalam-pandroenana araka ny tenentsika zany hatramin'ny sy ny filoha-pirenena zay fantatritsika fa lany tamin'ny alalan'ny doublon, lany tamin'ny alalan'ny karapanondro namboarina sy karapifidianana zay natao ahafahana mifidy sy mampifidy olona imbetsaka, indroa, intelo, impolo arakaraka zay nanovany anazy teo satria misy olona anankiray voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana in'ny 4telopolo. Karaha mifidy indroa fotsiny izy na intelo fotsiny ao anatin'ny lisy mpifidianana iny dia tadiditsika fa misy olona tsy nifidy zay tsy nampidirana tao anatin'ireny lisy mpifidianana reny kanefa miverezon-jo fa misy olona nifidy inbe dehibe, inbetsaka tamin'ny alalan'ny fanaovana an'ireny doublon reny. Dia izay no tenenantsika hoe rehefa tafapetraka teo amin'ny fitondram-panjakana amin'izay zany ny filoha-pirenena zay lany tamin'ny doublon ary fantatritsika ihany koa nefa fa ny taux d'abstention zany hoe ny olona tsy mifidy tamin'ireny fotoana fifidianana filoha-pirenena reny dia be dia be. Vitsy ny olona nandeha nifidy, mbola miampy ny doublon, ny dikan'izany ny olona nifidy an'ilay filoha-pirenena dia tsy be dia be. Kanefa ny elanelam-bato teo amin'ny filoha-pirenena ankehitriny sy ny filoha Ravalomanana zay faharoa teo amin'ny fifidianana dia teo amin'ny 10 hetsy teo 500 000 latsaka kely. Ny dikan'izany rehefa tsy maro toerana, tsy maro potitra ny filoha-pirenena eo amin'ny toerana misy anazy dia misy tahotra isan'andro fa iongana isan'andro ohatra ny épée de Damoclès, zany hoe ohatra ny zavatra ny tatao eo ambony lohany izay fahalalany fa tsy maro ny olona mifidy anazy ary mbola nampiny le doublon 1 200 000 voix ireo. Ny any atao ny zavatra averimberiny matetika dia ny fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana. Zay le lazaintsika le hoe violation répétée de la constitution. Anisan'ny fanitsakitsahana ny état de droit zany, fanitsakitsahana ny tany-tandalàna zany. Ny fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana sy ny voalaza rehetra ao anatin'ny lalam-pandroenana zay fantatritsika fa
tokony tandrovana ohatra ny anak'Andriamaso araky ny finianana zay nataony sy nizaniza zay filoham-pirenena zay tonga eo tsy maintsy manao finianana efa voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana hoe manaja ary mitandrina ohatra ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana, tsy zany hoe nininy izy fa tsy anitsakitsaka ary anaja toy ny anak'Andriamaso sy hitandrina ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana. Inona nefa ny zavatra miseho ny lalam-pandrenana ara-tsy hajaina ary rehefa miresaka lalam-pandrenana antsika dia ny lalàna manontolo mihitsy tsy hajaina. Manomboka amin'izay voalohan'izay ny tsy fanajana ny lalàna zay, marobe ny lalàna tsy voahaja araky ny tokony ho izy. Fa ny resahako manokana eto dia mikasika ny loi sur le statut de l'opposition. Hatramintsika miteny zao dia io loi sur le statut de l'opposition io dia tsy ampiarina, inina tsy ampiarina mihitsy ary averiko eto efa promulgué io ary efa nilazainy fitsarana fomba lalam-pandrenana fa lalàna ara-dalàna. Lalàna efa lany tamin'ny fotoan'andro ny teteza mity io, fa tsy hoe lalàna tao tamin'ny heritaona na tamin'ny roa taona. Efa tamin'ny fotoana nitondran'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao no lalàna an'io lalàna mikasika ny statut de l'opposition io. Ny dikan'izany tsy manaja ny lalam-pandrenana ary manitsakitsaka ny lalam-pandrenana ny filoham-pirenena sy ny mpitondra ankehitriny, ny mpanatanteraka ny tena resahana eto, satria anjarany ndraiky ny mamoaka ny décret d'application. Ny décret zay avoaka dia en conseil des ministres ary ny mpitarika ny conseil des ministres dia ny filoham-pirenena ary atrehan'ny prime ministre sy membre ny gouvernementa rehetra. Ny dikan'izany tsy manana an'le volonté politique, tsy manana an'le volonté hiroso sy anaja n'izany lalàna ny fidiny zany ary efa nosoniaviny fa manan-kery promulgué io lalàna io dia nisy fanaovana ny décret d'application izay tokony efa nivoaka. Misy lalàna mifehiny fanaovana an'ireny décret d'application reny koke misy filazana fa rehefa mivoaka manan-kery ny lalàna anankiray ary efa déclaré constitutionnel, rehefa lazainy ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana fa ara-dalàna dia manana andraikitra manana adidy sy andraikitra ny filoham-pirenena ny amoaka an'izay décret d'application zay. Raha tadiditsika tsara fa tamin'ny fotoan'andro ny tomboky lahy Zafy Albert anisany natonga ny empêchement ny filoham-pirenena Zafy Albert tamin'izany fotoan'andro zany ny tsy famoahany ny décret d'application mikasika ny lalàna maromaro zay efa promulgué ary efa nekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa ara-dalàna. Mitovy an'izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny, mbola vao io lalàna mikasika ny lalàna mikasika ny statut de l'opposition fotsiny no resantsika, fa misy maromaro izay mbola tsy mivoaka ny décret d'application. Ary izay fanitsakitsahana lalam-pandrenana zay no anisany anankiray izay lazaina fa tsy misy ny fanajana ny état de droit. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanaovana lalàna vovavao, ny eo lalàna manan-kery tsy ampiarana, tsy avoaka ny décret d'application fa namoaka ihany koa nisy proposition de loi mikasika ny fanoherana izay miantona amin'izao fotoana zao eo anatrehan'ny Sénat, izany hoe misy doublon ihany koa zany lalàna mikasika ny statut de l'opposition, anika ny opposition misy amin'izao fotoana zao dia opposition de fait. Marina fa ao anatin'ny lalam-pandrenana dia voalaza mazava tsara fa hoe ny filohany tokony olona mitarika ny filohan'ny mpanohitra dia izay mpitarika na hoe lehibeany antoko politika na groupe politika izay manana vato be indrindra nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka. Mazava be le izy fa ny filoha Ravalomanana izay filohan'ny antoko politika TIM no nanana vato be indrindra mikasika ny olona lany na tsy lany fa nanana vato marobe nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka. Izy no manana vato be indrindra ary normal be sy logika raha izy no filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara. Zay zany
laza ny haute cour constitutionnelle ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao dia manana ny légitimité ihany koa filoha Ravalomanana amin'ny fananany vato be dehibe zay latsaka kely fotsiny ary raha ohatra moa ka nisy tena fividianana araka ny tokony ho izy teto amin'ity firenena ity raha tsy nisy ny fangalaram-bato raha tsy nisy ny reny doublon 1,200,000 voix reny raha tsy nisy ny fanaovana tsirambina zay nataony CENI raha tsy nisy ny fanaovana karapanondro satoka zay nataony ministeran'ny atitany dia sur tena matoky tanteraka tsika izahay indrindrandrindra fa filoha Ravalomanana no lany ara-pomba ofisialy tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena reny mbola ady mitoy io hatramintsika amin'ny teny zao satria mehita foana ny pirofo hatramintsika amin'ny teny zao mivoaka tsikelikely ny marina ary zay no mampitahotra nyity fitondram-panjakana ity isaky ny metsika ny mpanohitra dia ny ao an-tsainy foana dia hoe iongana anika manao antso avo amin'ny mpitandro filaminana foana isaky ny mandeha ary ireo no atao biby fampitahorana ary anisan'le fanitsakitsahana le droit de l'homme l'état de droit indrindrandrindra fanitsakitsahana ny zon'olombelona ihany koa ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho fitaovam-pamoretana dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fitsarana ao anatin'ny tsy fanajana ny état de droit na hoe état de non droit mihitsy tsika amin'izao tsika amin'ny teny zao tany tsy tandalana no misy eto ary ny fanitsakitsahana lalam-panorenana zay dia afa voalazako teo hoe singa anankiray fotsiny vao nilazako teo hoe misy violation répétée fanitsakitsahana matetika miverimberina zay ataon'ny filoham-pirenena ao anatin'io lalam-panorenana io anisan'izany ho ihany tsy fanajana ny séparation de pouvoir tsy fanajana ny fanajana ny fahefana anankitelo fitsabahan'ny fahefana mpanantanteraka any anatin'ny fitsarana na any anatin'ny fahefana mitsara na ny fahefana mpanao lalàna dia tafiditra ao anatin'izay zany ny resaka faharoa hoe mbola ao anatin'le état de non droit état tsy fanajana ny état de droit na hoe état de non droit tsika noho ny fitsabatsabahan'ny fahefana mpanantanteraka ao anatin'ny fitsarana zavatra vao nitranga tamin'iny herinandro iny ary tamin'ity herinandro ity sy ny tamin'ny lasa rehetra ny fahitana ny fitsabatsabahana matetika ary tena ny zava-doza ao anatin'ilay izy dia tsy ny filoham-pirenena rery fa ny tena fahefana mpanantanteraka ny mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena misy se permettre masa manome baiko ny fitsarana ny SGPA ny présidence tsy manina fa teneniko eto ny anarany voatonontonona foana io amin'ny fitsarana andrematoa andremaoly dina raha misy olona manelingelina manelingelina ny zavatra ataon'ireo na misy olona tiany enjehana dia ampiasaina le fitsarana tamin'izany fotoana moa mbola teo amin'ny parquet ny vadiny mbola substitut tao amin'ny parquet fa ny ankehitriny efa lasa nalefa any amin'ny haute cour constitutionnelle le vadiny fa le tsy fanajana ny fitsarana mihitsy no resantsika eto satria vao tamin'ny herinandro lasa sy tamin'ity herinandro ity dia hitantsika tsara fa mivoaka tanteraka amin'izany état de droit zany ny fitsarana mivoaka tanteraka tsy voahaja intsony ny atao hoe ny ara-dalàna ny rariny sy nitsiny ary ny fahamarinana ao anatin'ny fitsarana hitantsika pirofo anankiray ireny fitsarana n'izy 12 menada moa ny tena izy satria ny 12 menada no nitsaraina tamin'ny 13 avril tamin'ny talata teo fa ny colonel retraité anankiray tsy nitsaraina niaraka tamin'izareo fa nitsaraina manokana dia mbola amin'ny fotoana manaraka no anaovana no amoahana ny didy ny dikan'izany misy fitsabahan'ny fahefana mpanantanteraka ao anatin'ny fitsarana zay mibaiko ary lasa fitaovana politika ny fitsarana eo moa zany marina fa misy ny ministra ny fitsarana zay ao anatin'ny gouvernement zay fitsarana zay fahefana mpanantanteraka fa le fitsarana amin'ny mahafitsarana anazy ny mitady ny rariny sy nitsiny ary ny fahamarinana ary misy moa fomba fiteny hoe rehefa miditra ny politika ao anatin'ny fitsarana dia mivoaka ny fahamarinana rehefa tafiditra ny politika ny fitsarana dia mivoaka ny fahamarinana ary tsy mitsaraky ny rariny sy nitsiny tsony ny fitsarana fa mitsara ara-politika tsy misy ny fahamarinana tsony dadiavinao taiza moa mbola nisy teto ambonin'ny tany afa-tsy any amin'ny toerana misy an'izany didijadona zany eto moa zany ny fitsarana dia tafiditra ao anatin'le hoe fanjakana didijadontsika
satria manao an'izay tiany atao daholo hatramin'ny filoam-pirenena. Marina fa DJ izy nafantarantsika anazy dijatona fa DJ nafantaran'ny olona hatrany ivelany ary hoe ny filoam-pirenenareo tamin'ireny tsy filoam-pirenena izy fa président ny HT dia hoe mba hafa mihitsy any Madagasikara zany hoe ny DJ peut devenir un président de la autorité de la transition. Fa le DJ mbola mijanona satria didijato na misy amin'izao tsika miteny zao, ary baiko politika no atao any amin'ireny fitsarana reny dia mitsara ara politika le mpitsara. Nisy moa voalaza hatrany amin'ny tambajotra serasera-tany hoe nisy anaran'le mpitsara mihitsy Ramatoa Manuela fa tsy tadidiko intsony ny anarany noany moa zany, izay voateniteny foana hoe veratra amin'ny mampiandry azy satria toa mpiandry le Ramatoa nanadino tanteraka fa dia mampiandry azy zany dia misy famarinana aloha ao ary misy fatahorana an'Andriamanitra ao anatin'izay. Fa ohatrany tsy miaraka le asana mampiandry sy mpitsara satria noterena hiteny tsara amin'ny tsy famarinana fa hitsara amin'ny politika ary ny kondanena nomelohina ireo sivy mianada izay nanao akanjo menamena na nanao polo ny Miara Manonja. Fantatsika nefa fa tamin'ny 20 février tamin'ny fotoana ny naovana ny samborana andreo olona reo tsy nisy fa ina moa zany tsy nisy fihetsiketsehana politika akory teny Analakely teny amin'ny Trezimena manodidina, tsy nisy akory fidinana teny an-dalambe, tsy nisy fandoroana trano, tsy nisy famakina zavatra na magasin, tsy nisy fanoherana ny mpitandro filaminana, tsy nisy ninina ny tranga, tsy nisy fihetsiketsehana politika an-tranga, fihetsiketsehana natao mpitandro filaminana nisy tamin'ireny, fa dia fisamborana no setran'izany, fisamborana no nisy ary tondromolotra. Zay moa zany tsy azontsika ekena mihitsy ny zavatra nitranga tamin'iny ary tenenitsika foana hoe mbola ho avy ny anjaranareo rehetra zay manaonao foana toy ireny, na ny mpitsara na ny mpitandro filaminana, indrindrandrindra fa isaiko izay voatonontonona larana matetika mihitsy tao anatin'ireny fanaovana herim-pamoretana sy fanaovana fitaovana politika sy fanaovana herim-pamoretana ny mpitandro filaminana reny. Mbola tsy nahita teto amin'ity ambonin'ny tany ity tsika hoe lehibe ny tompona andraikitra ambony ny mpitandro filaminana anaky telo be zao, ny ministry ny foloalinda, ministry ny polisy ary ny sekretera-panjakana momba ny gendarmerie nidina teny an-dalambe ary name baiko mivantana mihitsy nidina tany amin'ireny toerana rehetra nametrahana an'ireny miaramila be deaibe zay natao herim-pamoretana reny. Tsika samy mahafantatra fa tsy nisy ninina zavatra nitranga teny Analakely sy manodidina tamin'io 20 febroary io fa dia fisamborana noho ny tondromolotra sy noho ny tsy fitiavana n'le akanjo menamena noho ny samborana an'ireny olona reny. Mampalahelo fa raha 1 menada izy no samborina dia ny anankisivy naverina any Amponja satria nomelohana 3 volana an-tranomaizina sazy miatra reo sivy menada reo. Mbola tsy fantatra zay miandra ny kolonely zay marombe volana azy izy voasambotra rehetra zany isaorana an'Andriamanitra ny anankiroa fa dia afaka madidy io kanefa tsy mandidy tsy afa-tavony akorytsika satria hoe nisy anankiroa afaka ny faniriana dia hoe afaka madidy daholo izy rehetra reo ary zay no antony tsy maintsy anaovantsika fampakarana satria tsy ho avela fotsiny reny olona reny dia hoe condamné définitivement hoe hoelohina tena hoe lasa ho didy raikitra iny didiny dia tsy maintsy ataony fampiakarana. Zay no zavatra tokony ho izy. Tafiditra ao anatin'izay tsy fanajana ny tantandalana zay ny rezako iza hoe ny fitsabahan'ny exécutif, ny fitondrana ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana fitsarana, fa tsy io fotsiny zavatra nisy tao amin'ny fitsarana io satria fantatritsika tsara fa akoatra ny fanaovana politika, fitaovana politika ny fitsarana fa nisy ny olona zay nanaovana règlement politique, règlement na hoe vengeance politique mihitsy mikasika ny fitsarana. Fantatritsika tsara ny ministra teo aloha Roly Mercia zay nokadraina 4 volana sazy miatra, mbola eo anivon'ny cour d'appel amintsika miteny zao ny rara satria misy fandrirarirana ao anatin'izay zay misy baiko zay averiko eto, misy baiko foana rehefa andeha ny fitsarana ny Andriamatoa Roly Mercia. Ka na inona tian'ireo mpitsara ireo atao satria mpitsara anankitelo no mitsara azy rehefa tonga any amin'ny cour d'appel
dia na inona tian'ireo mpitsara anankitelo ireo atao mikasika ny famarinany na tsy famarinany ny ao anatin'ny dossier, dia misy baiko tsy maintsy taterahan'ireo mpitsara anankitelo ireo. Zay le mbola anisan'le fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zay, satria raha ny lalàna velona sy ny lalam-panorenana dia mitsara araky ny feon'ny eritreretany ny mpitsara zay mitsara rehefa toy ireny. Fa amintsika miteny zao amin'izao ankehitriny zao sy hatramin'izay fotoana maritraritra kely zay dia ny mpitsara ny juge nino moa zany ny mpitsara mpamoaka didy raha ny tena lalàna sy ao anatin'ny lalam-pandrenana dia mitsara araky ny feon'ny eritreretany, tsy mandray baiko na avy amin'iza na avy amin'izy reny mpitsara reny zay mpitsara mamoaka didy, fa noho ny fisian'ny baiko midina avy any amin'ny fahefana mpanatateraka dia matahotra daholo ny mpitsara, satria efa hita teo aloha kely teo tamin'ny volana vitsivitsy zay mpitsara namoaka didy dia tonga dia nahazo sazy, nahazo suspension avy amin'ny alalan'ny ministra ny fitsarana. Ny dikan'izany zaho malala fa ny ministra ny fitsarana tsy andeha fotsiny ohatr' zao, fa tsy maintsy misy baiko zany ny raisina avy any amin'ny filohan'ny republika na avy any amin'ny premier ministre na tao anatin'ny conseil de ministre na conseil de gouvernement na ireo lehiben'ny mpitsara le ministra fitsarana ireo, fa tsy mandeha gona fotsiny na mandeha rery ny ministra ny fitsarana rehefa zavatra mitranga ohatr'izany. Misy baiko azo andreo mpitsara ireo ary na inona hoy ny zavatra hitany ao anatin'ny dossier zay fantatra fa maivana dia maivana ny inculpation na ny charge zay mikasika ny Andriamatoa ministra Roly Mercia dia ny condamnena foana izy, satria zay le baiko ohatran'ny menany mitovy ohatran'ny sazy zay nomena ny Berija zay resaka faneho-kevitra politika ihany koa ny nanagadraina ny Berija zay mbola takitsika rehetra ny amoahana ny reny olona reny, satria reny olona reny zany dia victime ny vengeance politique, victime ny procès politique daholo reny olona rehetrarehetra reny zay maneho hevitra eto Madagasikara dia enjehana ary gadraina toy ireny na ampiororona amin'ny alalan'ny reny reny ina moa zany ambaratonga pahefana zay manao an'ireny reny zavatra ireny. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zany dia hoe le tsy fanajana ny état de droit dia hitantsika isan'andro noho ny fitsabahany ny fahefana mpanatateraka miditra ao anatin'ny fahefana mpamoaka didy sy ny fitsarana. Mbola tafiditra ao anatin'izany ny raranosy be, satria zavatra mitranga hoy aho hoe ny état de droit dia fanajana ny didim-pitsarana raikitra, ny didy avoakan'ny conseil d'état dia tsy azo ivalozana, zany hoe décision définitive, arrêt définitif, tsy azo ivalozana io, ka zava-doza mihitsy ho an'izany tantandalana zany ny fitsabahan'ny fahefana mpanatateraka indrindra fa ministra ny fitsarana amin'ny fanaovana note de service mampiantona mangataka fampetona ny didy. Io zany rehefa misy zavatra mitranga raha ohatra ka maimbomaimbo kolokolo ny tao amin'ny conseil d'état dia tsy anjara ny fahefana mpanatateraka amin'ny alalan'ny note de service no mampiatona ny didy, fa makany andraikiny kosa izy mampanao enquête. Misy olona efa natokana anao an'izany ao anatin'ny fitsarana, ao anatin'ny fitondram-panjakana, ao anatin'ny fahefana mpanatateraka, manao enquête ary azo atao tsara mihitsy ny manenjika an'ireo mpitsara raha ohatra ka maimbomaimbo kolokolo ny zavatra natao manaraka ny procédure fotsiny no atao. Fa ny fanaovana note de service mampiantona ny didim-pitsarana na ny arrehan'ny conseil d'état tena fanitsakitsahana tanteraka ny tany-tandalana zany, fanitsakitsahana ny état de droit, satria ny conseil d'état dia juge de droit et de fait, zany hoe manaja ny lalàna misy sy ny zavatra misy izy, ary misy ny principe de légalité et de légitimité. Tsy hitako intsony moa zany ny anazavana an'izany amin'ny teny gasy, fa zay no mampazavana azy hoe misy ny atao hoe principe de légalité et de légitimité, fa ny amin'ny conseil d'état kory tsy fitsarana andeha hiapanga olona na hoe andeha hanasazy olona, tsy izay no anjara asan'ny conseil d'état. Misy fitsarana na ny ordre judiciaire, ny fitsarana no manameloka olona na mitady ny olona diso na nanao heloka, dia misy ny heloka mifanaraka amin'izay. Fa lasa le conseil d'état zany amin'izao fotoana zao dia lasa manao juge d'inculpation,
ohatra ny juge judiciaire ihany koa zay tena manitsakitsaka ny lalam-pandroenana sy ny état de droit lalàna ny tanitandalàna zany. Anisany zavatra horesahana zay zavatra resahana zay zany ho ia hoe marobe ny zavatra mbola horesahana ao anatin'izay tanitandalàna zay fa satria mila resahana zay zavatra zay dia nresantsika androany ho toizitsika zany amin'ny herinandro fa androany alohan'ny ialako eto amin'ity fandaharana ity no mamitako ny anjara ndraiky koa dia variana resaka atao anatin'ny covid hoe variana nahita n'le filoham-pirenena nandeha noeraoera nandeha nisera nanao nizeste tsy manina aloha tenenina an'izay le izy atsika teto Miara Manonja ny teny hoe mivoanareo anatin'ny tour d'ivoire anareo mivoanareo eto ambonin'ny tany mahita ny réalité iainan'io vahoaka malagasy io fa lasa nitokana n'le CTC-teria akoron-drano mampime be nareo ridicule be ndre matoa filoha cortège be tsy misy ohatr' zany lasa ntsilaninareo amin'ireny efa avitana mamonjy ain'olona fa dia le CTC mbola tsisy marary no lasa nitsidihana dia nisy soratra nampime be teo hoe bienvenue tonga soa lozy ty olona marary sy ho faty no andeha hoany ataonareo bienvenue tena ifaliana ohatran'ireny hoe trano fotodrafitrasa tokanana inona re ty rendremanitro rendrekako fa inona ty zavatra ataonareo ty fandatsana marary sy maty ty ataonareo ty olona trano gymnase asina fandriana ho an'ny marary hitsabonan'ny marary no anaovana fitokanana ohatr'ireny efa tena tsy mahita atao intsony ianareo ariky ny teneninay teto hoe raha ohatra ianareo tena responsable mandehana mandeha ao Mamasina mandeha makany ary amin'ny CTC Mamasina makary amin'ny CTC ao Alarobia tsy lavitra kory ny toerana nandehananareo na makairy Ivato fa maninonareo tsy masany misy amin'le olona tena marary tokoa ahitanareo tena maso ny ainan'le vahoaka malagasy ahitanao andre matoa filoha fa tena hoe tsy misy mifanafody tsy marina voalazanareo fa misy mifanafody mbola alina mbola andro amin'ny maraina mbola misy olona miantso vonjy aiza misy lovenox ianao milaza va hoe misy 6500 traitement eo aloha dia mametraka fanontaniana hoe inona raha ny tiany tenena amin'ity hoe traitement ty ny fantatray aloha zany ho zay hoe mba ampianaro ihany aloha le ny kisy mba ampianaro ny zaza mba hay fa injection ny lovenox fa tsy traitement ary raha 6500 zany anaovana traitement olona firy zany raha olona mampiasa lovenox farafakely ny roa isan'andro amin'ireo marary be deabe ireo nitsaniny tena hoe ny varaontsana nahita niny chiffre mena tamin'ny omaly iny hoe misy nouveau cas 859 normal aloha raha ohatra ka efa mba niakatra kely le test PCR efa niakatra 3000 teo ny test natao dia miakatra araka tokizay koa ny isan'ny olona marary fa ny fahitana n'ireny zavatra reny to hoe le mbola tsy fandraisana ndray fahaizana mandray andraikitra fa dia ny filazana fa manana 6500 traitement inona le tianao ambara ndre matofy loha 6500 injection ve sa inona fa tena mahavariana mihitsy mbola miassistinareo hoe misy fanafody dia hoe melohina ny olona manao an'ireny spéculation reny matoa ny olona mandeha mividy any amin'ny maizina tsy misy mifanafody arakaraky ny offre sy ny demande arakaraky ny filana ny sy ny fanafody misy no mahatonga ny olona mitady any amin'ny toerana tsy tokony andehanany fa misy tsy fandraisana andraikitra ao ary misy fanodikodonana ihany koa raha ohatra ka zay no misy fa io mariky ny fitondram-panjakana io azadino zay fa ny ianareo mbola oeraoera ihany nataonareo lasa ianareo lasa mandeha mitokana n'le CTC ny amin'ny village des jeux dia asiana hoe bienvenue tonga soa tena tsy fantatro tsitsy akotsony hoe inona ny zavatra tokony tenenina amin'ireny dia any amin'ny hôtely amin'izao fotoana zao zany dia zay manana 400 000 francs na 80 000 ariary dia afaka mandeha mitsabo-tena any amin'ny hôtely tena efa ridicule tena ridicule hoe tsy hainareo mihitsy hoe manana le hoe prérogative de puissance publique ianareo manana n'le fahefana am-pelantanana ahafahana manao réquisition na trano na toerana na inona fa inona ny eo ambadika le hoe hôtely dia hofaina sa mbola ao anatin'ny tafiditra ao anatin'le bizina anareo ihany ve reny zavatra reny ny mahamaika ny olona araka ny tenena teto io aiza ny fanafody misy olombavambahoaka marary amin'izao fotoana zao mitady lovenox sy olombavambahoaka zany marary zany tsy mahita lovenox dia iza no mandainga zany iza no mampanatena volana eto zany filoham-pirenena milaza fa misy 6500 traitement ozy izy
6500 injection izy io dia avoa io fa raha mivoaka ny fanafody tsy misy olona dalaka andeha hitady fanafody any amin'ny toeran-kafa tsy tokony hividianana fanafody fa tsy misy le izy dia nareo zany tsy mahita tao intsony amin'ny teny frantsay moa zany dia hoy iaho hoe tétanisé mihitsy le fitondram-panjakana kenda tena le hoe voatsindrona dia tsy tafetsika intsony tsy mitsisy mivola manaova zay le elkibabona modiraliny teneny hoe tsy misy tsony ny vola tsy misy ny azo atao mampanantena indray nareo fa hoe ananafatra 2000 bouteille-na oxygène zao ve nareo vao mahatsapa an'izany efa hoviana ny conseil des ministres farany dia hoe ampitomboana 700 ny bouteille-na oxygène zao nareo vao miteny hoe anafatra 2000 bouteille fa tara lava gisitra lava foana ny fanaovana fandraisana fanapa-kevitra fa le izy moa zany aza manany marary ianareo rehefa hitanareo ny zava-misy rehefa miverina eto ambonin'ny tany ianareo tsy mandeha any akao na any anakao izy daholo zany toerana mahafinaritra daholo zany rehefa sitrana somatsara ny vahoaka tsy maninonareo na maka vakansa 3 volana ary fa zao tsisy manana droit mandeha vakansa sy maka manao fiala-tsasatra zany na dia ray andro ary mpitondra responsable tsy manana droit miala eto amin'ity fireneny ity na ao amin'ny lapa na ao amin'ny toeram-piasany mijery ny vahoaka ny dadiavina aminy miaro ny vahoaka ary manatanteraka ao anatin'le lalam-panorenana zay nytenenina hoe ajao ny lalam-panorenana dia miaro ny fahasalaman'ny vahoaka zay no anjara ndraikitra ny filoham-pirenena ny akoatran'izay dia oeraoera ajanony le izy fa makaleo vous êtes ridicule et misérable ary averiko eto ny zavatra nyteneniko hoe vous êtes tena hoe bande d'incompétents ianareo et d'irresponsable tena mampalahelo ny zavatra mitranga ny olona maty hatram'tandrina maty ny mpitondra fivavahana mopera maty ny dokotera maty ny mpitandro filaminana maty ny olon-tsotra maty daholo zao rehetrarehetra zao fa tsy hitan'le fitondram-panjakany zany ny hitanareo amin'ireny sary ireny hoe misy vatapaty be deabe dia bedesina indray hoe tsy mahazo manao vatapaty any amorony arabe intsony fa inona ihany ny tianareo atao inona ny zavatra tena tianareo atao zay fitondrana hevitra zay no zay hevitra zay no tiako hitondrana fitenenana androany raha mbola misy fotoana rehefa avy eo dia mbola afaka miverina eto fa aleo aloha ifandimbiasana ny fotoana ny seza efa tonga eto ny namana Erika Ambotry Manjaka dia arabaina namana dia menanao indray fitenenana mankasitraka député Ianitra Zafimanatsoa sady solom-bavim-bahoaka no mpisolo vava moa hainy tsara mihitsy ny atao hoe mampita hafatra ary mampafantatra atsika vahoaka malagasy ny zavatra iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao manatitra trano ny araba ho atsika mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja ary mankasitraka ny amin'ny fankahirezana satria be dia be anareo no mandeha fahavatra ny hoe mankahirana anatin'ny mpanentana ny Miara Manonja izany tsy hay ihany koa ny tsy hankahirantsika menakavy izay mbola ao anatin'ny atao hoe ady mafy amin'ity arety mandripaka mahazo an'izao tontolo izao ity fa ny ato amin'ny tsika moa zany no erahana mahita ao koa ianareo namana havana tapaka izay mamoy fianakaviana amin'izao ora hitenenana izao satria araka ny voalazan'ny maître Ianitra Zafimanatsoa dia betsaka ary tsy mifidy saranga tsy mifidy taona fa dia lavony zany arety mandripaka izany avokoa voamaly ny tenanay no nitondran'ny fanazavana ny hoe solafaka amin'ny teny izany ke zava-dozy satria aina no manefa ny teny tsy atao be ny mamerina azy no tsy laitra ary ny tany tsy asian-dratsy mbola hivirenana izany mihitsy no mahazo an'ity fitondrana ity amin'izao fotoana izao solafaka amin'ny teny nanao tsinotsinona nyreo azo atao hoe lohalarana amin'ny fedina amin'izany reto mandripaka izany inona moa ny tiana tenenina natao tsinotsinona ny paramède tsy nomena ny izay zotoko ny sitrahana izy ireo natao tsinotsinona ny tompony andraikitry ny fahasalamana any amin'ny lalakafa no nampendraketina an'izany amin'izao fotoana izao velotaraina izy ireo hitantsika ny antsoavy nataon'ireo azo atao hoe mpitsabo mpanampy
na ny ao amin'ny interne zany ny hoe aiza ny zo tokony isotrahanay izahay efa sady miady mafy amin'ny fidivana ny valanaretina mbola atao zarizary atao tsirambona mihitsy ny zany zo tokony sotrahany izany zo zay mariana eto fa tena ananany zo tanteraka mihitsy ny mitaky azy ary tena rariny ary aradrariny sy intsiny mihitsy raha ohatra ka mitsangana izy ireo amin'izao fotoana izao izay tenentsika zay hoe rotaona mahery zay isika malagasy nampiainana tao anatin'ny nofinofy nampiainana tao anatin'ny revy asa tao ohatrany sanatriny vavo olona tsy tonga saina na to hoe nanofo tao ampandrina tao dia mifo avao dia niteny hoe izao ny fomba hitondrako anareo vahoaka izao ny fomba hitantanako anareo vahoaka amin'izao fotoana izao makaiza isika makaiza ilay lalam-piaina antsika makaiza na natao hoe rivotra iainana azy satria tena rivotra iainana mihitsy zany zao ioviditsika amanetsiny io 4 millions 5 millions 6 millions ny bouteille oxygène raha ohatra ka tiazo zany fahavelomana zany nampiainana tao anatin'ny nofinofo fotsiny ihany fa nofinofo nitondra makaiza nofinofo tsy misy tateraka koa za na iraiza iaina ao anatin'izany Miami iaina ao anatin'izany Dubai iaina ao anatin'ny tramway iaina ao anatina téléphérique iaina ao anatina tsy haintsony dia rehefa miteny Miara Manonja asa moa nanteren'inona reo fa dia rehefa ndradradradrany teto momba ny jirama momba ny délestage zay nahafaty olona voandro vitsy monjy zay dia tsy tahotra tsy henatra fa hito koa fa mipotry ny GADG dia ny tanisany zavatra mbola atsanga tsy amanorana ihany dia hojerevana manokana ny gropy amin'ireny toeram-pitsabony ireny dia hojerevana ny fampitaovana ny herinaratra amin'ny CTC isan-karazany fa taizanao tamin'ny ora midona taizanao tamin'ny nahafatesan'olona nahafaty ny jiro voatelo andro zay fa taizanao ohatra zay tsy niteny an'ireny tsy nanambara an'ireny tsy nampafantatra an'ireny fa rehefa miatra mivoaka malagasy izy vao mipotry ianao satria enjehen'ny eritreritra ary eto dia tiana ny manamarika fa raha ohatra ka mba manana ny atao hoe zo anenjika anareo ny voaka malagasy raha mipetraka tsara ny tantandalana azon'le manany maty-toriana inge ianao ny tompona ndraikitra tamin'iny fa saingy anareo menakavo moa manomboka any amin'ny farany ambony ka hatraty amin'ny farany ambany izay ratsana rehetra sehatra rehetra dia ianareo menakavo ihany rehefa tena dinihana izay le népotisme favoritisme raha miditra any amin'ny fitsarana dia aza manantena ny andre zany fa efa ianareo menakavony ao raha makany amin'ny haute cour de justice efa ianareo menakavony ao makany amin'ny HCC mbola ianareo menakavony ao makany amin'ny douane ohatra mbola ianareo menakavo inona no antenen'ny voaka malagasy amin'izany fa dia miandry ny ndrariny eto raha fotsy be verilona miandry egadonany zany ny fampitondrany eto ary zany no eritreretinareo fa maharay amandreny anareo satria mpitondry anareo vao nampitsahivony maître André Zafimanatsoa eo hoe any amin'ny hôtely no eritreretinareo nametrahana ny tsy salama lisy moa eritreretiny hoe mampime fa tena mahatsiravina amin'ny mahalaza azy zay voambolana rehetra angambany ahafahana mandika ny toetra anareo hikalifena anareo tapitra androany ihany ny Miara Manonja satria dia mahalaza anareo daholo ny adjectif rehetra amin'ny tsy fahombiazana amin'ny tsy fahaiza-manao ary fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy mahalaza anareo daholo fa tsy tenenina eto satria izay nampianarina manaja olona nampianarina lala fomba ary nampianarina tsy hanivativa olona fa saingisangy mihoatry ny loha ny zava-misy ankehitriny mihoatry ny loha tsy takatry ny saina eritreretina raha ohatra ka ianareo no fitondrana misaina sy endry efa tsy teo amin'ny toerana intsony amin'izao na metra ampialana aingana mihitsy satria sao dia ifiteran'ny rambony manao azy tratry ny aloka fa tratry ny aloka koa amin'ny fotoana tsy ampozina satria efa manomboka miteny ny olona io ny interna efa miteny io tompony andraikitra mivantana mihitsy amin'izany fedina amin'ny arety mandripaka zany ny dokotera efa manomboka miha maty dia verinareo efa sitrapony fa noninona mahafaty azy ny tsy fahampiana fitaovana erovany tena eritreretintsika voaka malagasy hoe mpitsabo no manomboka maty tsy kelikely koa amin'izao fotoana izao mpitsabo zay mahalala tsara mihitsy ny tokony erovany tenany mahafantatra n'izany atao hoe ahoana ny ampisy hery fiarovana mahafantatra ny ahoana ny fomba hitsaboana an'ity arety mandripaka ity fa saingy noninona
za tsy mino mihitsy hoe noho ny fitavozavozana, za tsy mino mihitsy hoe noho ny tsy fitandremana. Diso be zany, tena diso zany. Izay zany no anam-porofontsika ny hoe nefa any amin'ny faratampony ny fahalalana mikasika ny aretina mihitsy. Tsy sanatry ny vavaka ny hoe mandivativana satria Andriamanitra ny tompony aina, Andriamanitra mandahatra. Fa saingy kosa misy part de responsabilité an'izao fitondrana zao, na aninona na iteninona na iteninona. Tsy tahotra tselatra ao anatin'ny lozy miatra amin'ny firenenao mbola mahita fotoana hitsangatsanganana. Tenenina foana zany, tsy mampaninona zany, satria na vola noentina tamin'izany aza nge volam-bahoaka e. Volam-bahoaka no noentina tamin'izany, rahana mahita eto zany. Ianareo mbola malalaka tsara ary miaina tsara, fa ny vahoaka malagasy dia mitaintaina andro aman'alina, na tsy ny tena mivantana aza no faty, dia mitaintaina hoe izy indray no faty ao anatin'ny fianakaviana, izy indray no faty ao anatin'ny fiarahamonina, izy indray ny amoy aina. Eto dia mampatsiahy kely satria ao anatin'ny fotoana tsarotra ohatran'izao mihitsy no mbola misy ihany tsy valahary, tsy matao atody, mbola manahary oatra ny fahasahiranany be sy ny maro. Ao anatin'izay le hoe afatra moa izy ity dia tsy maintsy ampitaina satria mitelikafatra mahabe kibo, tsy hanao ohatran'ny sasany, na dia efa tenenina foana aza fa minimikipy, minitsy miaino ary manao be marenina. Ny Facebook ao anatin'ny telma izay tokony 7 andro dia niena 4 andro amin'izao fotoan'izao, ka eo ny isarinana saintsika eo tsy izany ihany ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena, fa be dia be manahary oatra ny fijaliana sy ny fahaseranana ary ny tsy fahafahantsika mihetsika io ka tandremo. Aoka samy omailo isika ifampijery ny fiarahamonina, ifampijery ny manodidina, fa anatin'ny fotoana vanim-potoana mahafaty ny olona ohatrao mbola misy ihany ny mezaky ny manao bizina ao anatin'izay le hoe fijaliana izay. Izay bizina izay mihitsy ny tiana hitondrany sosokevitra satria ny tena moa tsy hoe manohatra be fahatany na manakihana be fahatany ny zava-misy. Maro ihany koa ireo namana manosokevitra raha mba tsy hôtely, fa ny fiangonana ange afaka mandray ihany koa sosokevitry ny namana zany. Ny sosokevitra izay anatsarana sady manamaivana ihany koa izay vesatra eo am-pelatanantsika izay, iainantsika izay. Satria dia aoka tsy hodintsika fa tompona ndraikitra amin'ny vahoaka ihany koa ny ray aman-dreny am-panahy. Raha samy ikatona ihany ny fiangonana, aleo andraisana zany tsisy lamy zany, fa tsy anarotan'ny sasany mbola vao maika koa ampitombo ivoany vola eo am-pelatanany, anabe mibizina satria samy izy ihany na ny tompona hotely hitantsika izay matanjaka amin'izao fotoan'izao. Izany hoe mbola atao mihitsy izay hitsetsefana antsika, atao mihitsy izay angalana n'izany vola efa kely eo am-pelatanantsika zany. Asa mba rary ny ve zany, mba intsy ny ve zany. Hatramin'izao tsina dia mbola tsy misy na dia iray azy ka solo tena mpanjakana miteniny hoe rehefa tsy ho ampiasaina ianareo, rehefa ho akatony ianareo dia tia mba mesure d'accompagnement isika mpitatitra, mba efa naino ve tsika na ny national na régional, ka tsy mahazo miasa ianareo, tsy mahazo mivezivezy, tsy mahazo mifamezivezy ianareo dia mijanona tsy miasa, ity mba misy solon-tsakafo ho anareo. Tsy misy ange zany, tsy misy mihitsy le fijerena mivantana le maha olona mihitsy. Raha ohatra ka mbola zavatra hafa aretina azo avy amina sitrapona, avy amina atao hoe tsy fitandremana no andiny antsika hatrany mety azo iranana kely any, kanefa na izany azy andraikitry ny fitondrana, andraikitry ny mpitantana, ny mijery mivantana izany sosialim-bahoaka izany, ny mijery ny fahasalamana sy ny fehina ara-pivelomana. Fa sainginina misy amin'izao fotoan'izao matesa ravana. Isika zany manomboka izao ny tokony fampijery ary ny fampitsinjo. Isaorana manokana moa ny mialatsiny fahiteny kely ny ao ambotro manjaka, vao maly ny tena rehefa mifampiresaka tamindreo tantsara eo satria ao anatin'ny fotoana miakatra mivokotra amin'izao fotoan'izao dia ny hoe nanontany an'izany vidim-bary zany dia nyteny mihitsy indry zareo ny hoe isika eto ambotro manjaka mifampitsinjo, tsy mampiakatra mihitsy zany ao amin'izao fotoan'izao ny hoe izany vidim-bary zany naharotana amin'ny fiarahamonina, tsy mampakatra. Fa ny fanohatra amin'izany azy mbola mitazona izany vidim-bokatra zany ho amin'ny atoniny, ka anetanana antsika vahoaka malagasy rehetra manerana ny loso mihitsy izay mba notahin'Andriamanitra, izay mba notsimbinina manokana ny hoe aza mifanaroatra vaoka itsika ifampitsinjo. Isika samitsika no afaka mifampijery, isika samitsika no afaka mifampitantana, mifampitotram-bavaka ary miara manonja ihany koa nefany. Tsy ho adiny mihitsy ny adidy amin'ny firenena
so sanatra hoe valim-bako ny tiareto mandripaka ty dia tsy isay teny tsy isay ijoho isorana ny solombavim-baoaka atao anatin'ny Miara Manonja moa satria mbola manome toky antsika foana ny hoe ho avy ndray koa ny feonana amindreo mpitantana dia tsy maintsy hitondra ny itsikera ampatsiahy izany tamberina ndraikitra ho antsika voaka malagasy izany efa eto akaiko moa ny namana solombavim-baoaka fitelina razara apera tsy valaparina ny fotoana satria manapetra ny any ko dia omeko anao ny fitenenana ndre matoa-tsaina. Makasitraka Erika Ambotro Manjaka, Erika Bogosy tsika izay. Nanome ny fitenenana miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana Miara Manonja. Misy fandaminana moa ato anatin'ny fandarana dia misy fotoana zany mba tsy miakatra eto dia misy fotoana eto. Fandimbiasana ohatr'izay zany satria misy koa ny adidy zay tsy maintsy sanina eo amin'ny fiarahamonina, ny adidy amin'ny mahasolom-bavim-baoaka ihany koa zay tsy maintsy fitaina dia zay rehetrarehetra zay zany no larona an'ity fitondrana ny famakafakana eto aminareo ato anatin'ny Miara Manonja ity. Eto am-panombohana dia mitondra foana ny teny fampiononana ny fianakaviana rehetra izay niara-pahavoazana tao anatin'izany valanaretina Covid-19 andihan'ny faharoa izany eto amintsika satria dia maro ireo namoy ny ainy zany. Misy ihany koa ireo izay tsy salama izay hitondrana fankahirezana mba ho sitrana soamatsara ary ho sitrana aingana. Moan'ny ataontsika hoe manandrify ny tena zany dia ny mpampianatra fa izany tamin'ny mbola mpianatry ny kolejy Masinda Josefa tao Ambatondrazaka dadagista dia nindosy ny fahafatesana ihany koa. Tsy afaka miteny hoe noho ilay Covid fa dia mifanandrify moa zany amin'izao vanim-potoana zao nisy n'ilay fahafatesana dia nandaontsika zany ramose dadagista fahaizana azy moa tamin'izany fotoana zany. Isan'ny mpampianatra zay azo lazaina fa nasika tao amin'ny kolejy Masinda Josefa izany mpampianatra izany ary nampahendry anay tamin'izany fotoana zany. Za dia efa isan'ny sajiny teo atokotanin'ny kolejy satria le mitabatabandharana dia tratran'izay za moa efa be tabatabatra amin'izany efa watahoata parti zany ka eto dia makahery ny fianakaviany ty mpampianatra ity sy ny fianakaviam-be ny mpampianatra any amin'ny kolejy Masinda Josefa Ambatondrazaka. Efa misotronono izy fanaizana zany sadia mbola voasikaditsika zany ao anatin'ireo atao hoe mpampianatra nanamainto milaly ny fampitapahalalana tao anatin'izany kolejy Masinda Josefa izany. Miresaka Ambatondrazaka zany dia manome tatitra ihany koa ho an'ny ataontsika hoe testa zay natao miisa 5 dia 5 amin'izay pozitif omaly zay tena mihoatra ny 50 isan-jato zany ny tany fatratraran'ilay ataontsika hoe fahavoazan'ny olona ny ty aretiny ity ao anatin'ny distrika ny Ambatondrazaka. Etiko hitenenana amin'ny mponina ny atoerana amin'ny isin'ny fitandremana mahasombam-boaka ny tena zany dia mitaona le vahoaka ao Ambatondrazaka mba hitandrina satria raha 5 ho an'ny fitiliana natao dia 5 pozitif 5 zany ny voan'ilay aretina. Dia eritrereto amin'izay zany raha miakatra ny tahany fitiliana zay atao dia firy misy ny namoy ny ainy any atoerana zany zavatra zany dia ahitantsika fa mamelo koa zany ty aretiny ity any amin'ny faritra fa tsy hoe aty Antananarivo ihany no misy an'izay aretiny zay fa hatrany amin'ny faritany ary dia misy izany aretiny zany. Dia noho izany dia mila mitandrina isika mianakavy ary eto no isitomako ny sain'le mpitondra satria ny ataon'ny aty atapony any ny ataon'ny any amin'ny faritra koa. Ina ny ataon'ny aty atapony? Ny aty atapony dia io dedaka io le oera parti anareo zany lasa fomba fanaonareo mahazatra mihitsy tsy ilay hoe lay aretina no primena zany ao anatin'le izy fa hoe inona ny fomba isehoana ao anatin'izao aretina zao. Zay zany ny zavatra ataon'le fitondram-panjakana ary dia tena sarotiny mihitsy nareo raha vao tsy misy an'ilay fisehoana satria raha nijery atsika le tery amin'le CTC le vao hoe sokafana fandrina mbola tsisy marary ane ny idiran'le mpitondra fanjakana araka rehefa nazavaina teo zay ny anaovana an'le oera satria te hanamarika foana zany le mpitondra io tsika fa manao zavatra. Raha manao zavatra nareo tsy mila nareo akory ny mampiseho fa tonga dia ny olona no midoka anareo
fa matony olona mbola mitondra fanakanana androany dia tsy ampy sy tsy sahaza ary tsy mifanandrify na mifanahtsahana amin'ilay zavatra mitranga ny vahaolana hoentinareo fitondram-panjakana. Zay nge mahatonga le olona menimenina satria tsy mifandraiky ireo zavatra roa reo. Ny anay tany Ambatondrazaka moa dia fomboraka mihitsy ny ragovana ihany lehibe amin'ny faritra io, satria maninona misy fanafody tonga any zany. Fanafody zany raha ohatra ka atao zany ny fampiasana azy raha maharitra eo amin'ny 2 herinandro eo. Fa tonga zany le fanafody dia tsy nandalo tany amin'ny lehibe ny faritra le izy ngaragova zany, dia masiky ngaragova fa maninona no tsy anaovana oeraoera le fahatongavan'le fanafody. Mpitsabo aminy rehefa tonga fanafody dia any amin'le fitsaboana ny andehanany sainy fa tsy le mbola andeha hoe andana makapanao gazety fa nisy fanafody tonga. Fa ngaragova tsy manaiky mihitsy raha tsy atao zay hoe tonga ny fanafody dia hoe ity zany ny fanafody ohatr'izao sy ohatran'izao. Fa ny olona mila mahita hoe io le fanafody fa tonga rehefa tonga eo amin'le vahoaka marary le fanafody dia mahatsapa izy hoe nisy fanafody tonga zany. Fa raha tsy tonga amin'le vahoaka marary le fanafody aminy zany na oeraoera ragova na akapanao gazety firy iteny mikasika an'izay noho le adedahany makatahaka ny aty atrapony dia namany tsy misy zany amin'le vahoaka. Ary eto dia mampalatena anareo fa amin'ny alatsinainy misy zavatra tiako tsika raina amin'ny fomba fiasa ao anivon'ny hôpitaly Ambatondrazaka, satria mitaraina le vahoaka. Nisy olona narary ny Covid atao no demandry mihitsy moa io ramatoa io. Ramatoa le maty fa efa maka an'le tota-taratasy fa raha azoko le tota-taratasy amin'le zavatra nitranga dia hitatatata an'izay zavatra nataony ny mpitsabo zay fa mbola maka an'le dossier zany hoe inona marina le zavatra nisy tamin'ny fahafatesany olona io. Fa misy zavatra ohatrany tsy norma satria ny ambarany mpitondra dia hoe mamaipoana ny aretiny ny fitsaboana ny aretina fa tsisy an'izany. Ary mihoatra lavitra an'izay tsisy an'izany zay ary le zavatra nitranga ary zay le tsy ho leferiko mihitsy raha azoko zay tota-taratasy zay. Fa iakarako hatrany amin'ny ministera ny fahasalamana miomanana monsieur le ministre fa tsika isanao mbola tsy niona fa iona dossier zay raha voamariko ny zavatra nataony dokotera tany an-tanàna. Za tsy raisinao mety tsy raisinao fa zay afaka mandray anahy fa hotrongisiko zay dossier zay ka tsy andefitra amin'izay mihitsy amin'ny kitoto atao amin'ity sehatra fitsaboana amin'ity aretina zay mahazo ny mponina ty efa maharary n'le aretina le olona dia aza rarotina tsony ka mbola tsy hitondra le Aprily fa latsinainy minina talata efa azoko zay dossier zay dia hoetiko eto zay mikasika ny Ambatondrazaka io fa tsy mety ary tsy rary ny zavatra mitranga. Ny mpitondra fanjakana moa ao anatin'izay dia tena mahagaga ary tena malany fanahy ozy ny any amin'ny faritany zay ny zavatra ataonareo satria manino teo amin'ny tamin'ny sivy sasany teo tany Feneriva-Tsinanana dia gaga tsika hoe inona ary ty zavatra ataony reto mpitondra fanjakana rety any atoerana amintsika amin'ny resaka zao. Ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao Tomasina voalohany ministra teo aloha ministra mimponina teo aloha ramatoa Irma any Feneriva-Tsinanana dia ny zavatra mahatonga anay ho gaga ao anatin'le izy dia ity mahazo mamory olona kay zareo andeha amboly azo fa nahoana ao anatin'izao vanim-potoana zao ianareo mamoaka fa tsy azo ataony mivory mihoatra ny 100 fa ramatoa Irma zay secrétaire national ny TGV ny mapara na ny RD tsy haiko zay tenenana azy any Tomasina dia any Feneriva-Tsinanana amintsika miteny zao andeha hitondra olona amboly azo ary raisina zany satria tonga tandrazana dia raisina fomba manetriketrika manao an'ity karazana film samy hafa ity moa nareo tamin'izy tonga dia iny sariny tonga amin'ny roplanina dia iny manoatra an'izao dia nareo mbola afaka mandeha fiaramanidina nareo fa ny olona mihidy nge sisy tany io fa nareo mahazo tonga ka fa mihidy le sisy tany zany fa tsy hoe grobaka avy zany reny avy eo tsy vita an'izay fa mbola any Feneriva-Tsinanana amintsika miteny zao hoe andeha amboly azo any Mahambo ny problème n'le olona nefa nisy maty
mihidy ny lalana mampitoy ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Antsinanana. Tsy afaka nandeha le faty. Fa rehefa manam-pahaizana amin'izay zany ny andehanao zavatra, dia ity zavatra hovakiko aminareo ty nahagaga anahy mihitsy nahita anazy tato anatin'ny tambajotra tserasera, satria zavatra tena tsy mampino anao le zavatra misy. Sainte Marie ozy izy RNM TVM, zay zany nahitako an'izy filazana. Araka ny tapaka tao amin'ny CRCO2, araka ny tapaka tao amin'ny CRCO rotota. Ataony 2 moa izy fa ay rotota le tiany teneny. Atsinanana sy Analanjorofo dia miverina misokatra ny lalana zotra régionaly mampitoy any Toamasina sy Analanjorofo zany io, fa oferana hotelo isaky ny seza ny minibus, ary 4 ho an'ny sprinter. Tsy asiana olona ny lala tsara. Akoatr'ireo geste barrière ozy izy efa mahazatra dia tsy azo atao ny mampiakatra sarandalana ary hiarany sazy avetrany ireo zay mini mandika ireo rehetra reo ho isy fanaraha-maso entitra ataony ny mpitandro filaminana. Ny source ozy izy dia ny CRCO Analanjorofo. Le président ny kabary ny hainy tsara fa ohatrany tsy nametraka izy hoe mahazo mandray fepetra ny CRCO isaky ny toerana. Fa ity zany satria andehanao an'le zavatra any le oeraoera le pomban'le fitondram-panjakana, dia mandray fanapa-kevitra le CRCO skafana le lalana. Ny ahafahana manokatra an'le lalana nefa tsisy fanambarana mazava hoe ny enage ny tahan'le valana retina ny vavahana ohatr'izany rehefa amoaka ihany dia avoay daholy. Etiky itenenana antsika zany ao anatin'le izy ny zavatra zay ataonareo dia tena mahaletra. Zay le zavatra azo lazana azy hoe inona zany ny tena hoe tsy maintsy anaovana le fambolekazo androany. Teo fotoana amin'ny fambolekazo ianao tsy hita fa lasa nanembana. Androany efa ty am'le migerer an'le valana retina ny olona, vao miinsiste le solombavam-bahoaka avy amin'ny RD hoe andeha amboly azo tsika. Tsisy raison mihitsy zany hoe inona le tsy maintsy ambolena an'le hazo, fa de oeraoeran'ny IRD fotsiny zany io. Hoe arapaina fa tonga tanàna. Zay nge io tiana tongavany io e. Ty fitondram-panjakana ty de tena manao zay tiany atao mihitsy. Zay nge mahatonga anaty hoe mahatena mampiteniteny foana le zavatra ataonareo mpitondra. Fa leonay moa miteny fiteniny anjely ozy le révérend iny. Hoe rehefa tena tezitra aminareo dia leo manao hoe dos cross do. Dia hainareo dikan'izay. Hoe miteniny anjely. Tena matofitofoka anao mihitsy le zavatra hoe tena fa rehefa iza zany dia inona, dia rehefa iza dia mahazo manao inona. Tena tsy norma mihitsy le zavatra mitranga eto amin'le firenena. Mahatonga anao mieritreritra fa reto mpitondra reto aiza ny andehana ny eriteriny. Inona ny zavatra mbia ao an-tsainy amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Rehefa mijery n'ilay fihetsikareo amin'ny oeraoera, ny tompony CVO moa tena tompony oeraoera nefa le CVO ty hitady valalana alika rehefa tena jerevana. Satria le tompony CVO ndray nefa manao mpimaso ary amin'ny edy ohatra ny asa ampanjakana ny ody. Fa ahoana misy an'izany ozy kamo? Angatsy io le nentsikenjehanareo teo. Satria tsy afaka nareo androany. Ty fitondram-panjakana ty hoa fitondram-panjakana sahirana. Sahirana noho ny tsy fifehezana an'izany atao hoe mitondra. Le mitondra mihitsy nge tsy hainareo e. Efa ambara fa valana retina mandripaka eto Madagasikara miakatra be ny tany amin'izao fotoana izao, asaina mitandrina daholo ny olona rehetra. Mbola indray le raika vavy fa andeha amboly azy rô zahay atsya. Be tsy misarika tsy matin'ny Covid. Mahagaga nareo tena mahagaga.
sa le dikan'le hoe mitandrina mihitsy ny tsy azony am'izao fotoan'izao a miresaka activité tsika akatronareo daholo leo fitadiavan'ny olona fa zay tianareo alefa ny mandeha rehefa tianareo sokafana lalaka dia misokatra menimenina nge ny mpitatitra satria fitadiavam-bola ny zotra nasionaly tapaka ato anatiny nefa ny zotra anatiny ny zotra tanan-dehibe mahazo mitatitra samy mpitatitra ihany reo dia iza zany mahazo mamely tena dia iza ny tsy mahazo mamely tena le alohanareo andray le fanapa-kevitra mihitsy zany tsy hainareo ny mametraka hoe inona ny tokony anjara toeran'le mpitondra ao anatin'le fakanan'le fanapa-kevitra ahoana fiatraikany zany fanapa-kevitra raisiny zany dia inona no fepetra arahana manaraka an'izay zavatra zay hoe raha sakanatsika ny zotra nasionaly tsy miasa inona zany no tambony metytsika azy mila oneranao zay zavatra zay fa tsy tonga dia mitevotona tsy miasa ranganareo makorelona rehefa mianao vola rehefa tsy miasa mampalahelo le zavatra misy le mitondra mihitsy ny tsy hainareo sarotra aminareo mihitsy ny mahay an'le hoe zao ny tokony ataony zany mpitondra zany mitenareo hoe manana fanafody 25 millions ane le avoaka malagasy monsieur le président 6500 safiry le teneninao ve dia efa hozy ianao zava-dehibe zany 25 ianao président na 25 millions zay tadidio zay 25 millions nisan'le mponina malagasy dia aleo tsy miteny rehefa zavatra tsy sahazy reo zany ny olona tokony eritreretina hoe ahoana amin'ny fahasalamany zao tsika resin'ny komoro tena raraka mihitsy hafa baraka komoro nahazo 12 000 doses 2,000 doses dia mipotra manala baraka ane le izy rangaty fa tena hoe za zany tena tony dia tsy niteny fa aleoko tonga dia nangina fotsiny ahy zay zany za nahita an'le izy satria maninona tsotra kely mipotra lay solotena maharitra eo anivon'ny vony européenne son excellence Giovanni izay karakara ny Madagasikara sy le amin'nosy manodidina zany dia inona ny zavatra ny teneniny asa aloha vetivety ozy izy za ozy dia miarahaba ny gouvernement comorienne nahazo an'ilay vaksiny 2,000 dose zay entina miady amin'ny covid fa mbola misy ozy izy eno tsara mbola misy 108,000 dose ho mbola omena anynosy komoro mba hahafahany zareo a miaro vatana farak'izay aingana komoro fantatry le rangaty tsara mihitsy le Giovanni ty zany fa misy Madagasikara eto akaiketo fa tsy asiany resaky Madagasikara komoro ndresahany hoe nahazo 12 000 izy ary mbola azo 108,000 dose mbola ho avy zany ho azony komoro zany hoe fa fanta zany fa azo komoro fa tsy mbola niteny izy hoe i Madagasikara koa moa zany atsoatsy dia azo 6500 dose na zay ary tsy niteneny tsisy resaka Madagasikara mihitsy komoro efa nahazo 2,000 mbola azo 7,000 dia eritrereto zany hoe lasa lavitra ny alohantsika ny komoriana indro mentony izy mahazo vaksiny Madagasikara out 0 manatody gidany aty amin'ny ranomasina indiana mampalahelo zany ny zavatra mahazo atsika eo amin'ny sehatra fahasalamana
ny olona lasa lohantsika nefa raha nisy nambanimbaniny ty fitondram-panjakany ty firenena manodidina atsika de Comore fa ny olona mahay mitondra ainy ny atao hoe mitondra firenena fitsika le abidian'le mitondra firenena mihitsy ny tsy tafiditra ao anatin'ny manuel nreto olo reto zay nge le problème androany de itenareo hoe mpanohitra no tia mitsikera fa zahay tsy mitory tsy misy pirofo e lazay fa disona zany zavatra teneniko zany e miandro dosonareo mihitsy niandra zao tam'le taremarika nomeko tam'le FSS teo mba amitenena hoe noko ohatrany tsy naheno na ministry ny fitantanam-bola na ministry ny mponina hoe diso zany zavatra menao zany niandra tam'le resaka audity fa niandra iza ny tenin'ny fanohitra amin'ny zavatra teneniko tsy maheno io re zao ny tenen'le Comore mitenena ndray koa re fa tsy mbola azo 7 sy 1 hetsy dozy ndray Comore mbola alohantsika aorianan'le 2 sy 1 alina efa azony mahazo 2 alina sy 1 hetsy izy zany ny fitambarany n'olo le vita vaksiny 2 alina sy 1 hetsy efa mahazo mandeha mitety an'izao tontolo zao rehefa misokatra ny any amin'ireo firenen'dehibe ianao mbola metran'olona fantany hoe efa vita vaksiny anga ianao raha misy ny vita vaksiny amintsika amin'ny teny zao de nareo mpitondra ny olonareo mpitondra fa le vahoaka tsy afaka manao satria nareo ange no mandeha mivoaka miditra eo e de sasa mety efa vita vaksiny tany de mamoro olona any Fenerivo atsinanana satria vao tonga avy amin'ny fiaramanidina ianao tonga avy any iny mihintsika efa vita vaksiny ianao avy any de masaha am'izay ianao aloha tsika andeha ampoly azo e be tsy misaraka koa moa rezivanay reny indray ohatra mampome fa izany zavatra teneniko zany ahitana taratra ny hoe zany tsy fahaiza mitondra n'le mpitondra na ny apidina ny teny avy aty atapo makany amin'ny ambaratonga any ambany anatanteraka an'izay zavatra tenen'le président rya tsy vita n'izao fitondram-panjakana zao izy mety andray fitenena ndray tsy haiko na rapitsy na oviana satria tapotra le 12 andro de tsisy fanomanana mialoha akory le olona hoe mety ohatrohatry zao ange ny zavatra horesan'le président iresaka andreto izy iresaka andreto iresaka andreto fa tampotampoka eo de miteny de hoe manomboka raharivo manomboka zao aly zao manomboka rahapitso manomboka amry de zao le fanapa-kevitra raisiny tsy ampomaninao akory le olona tapoanao le olona aiza moa ny olona ny tsosorena rehefa aveo hoe iny ty fanapa-kevitra raisinareo de tonga de miatra aminareo miteny izy zay mety mbola ny ambalanjanaka omby tapahanareo lalana tsy tafavoaka le olona taraiky any ny karapanondry ny olona tsy voatery soratra amin'ny adresy misy anazy amin'ny ipetrahany am'izao fotoana zao ny adresy eo tsisy voahevitra daholo le fanapa-kevitra raisy ary tsy ampomanina meloa le olona hoe raha andray le fanapa-kevitra ianao mandra-pitenenanao tokony efa misy fampahafantarana ataon'le départementa hapiatra azy na efa misy fampiresana le départementa hoe firy andro ny afahantsika mampiatra an'ity de am'izay tsy miteniteny foana le président fa zay tiany le président tenenina manatanteraka daholo ny ambiny rapitso rafaka pitso kenda nareo tsy mamahay mianticiper zavatra zany mihitsy zay ny problème manareo androany manahirana le izy ary mampome nareo ane komasy mampitokiky zay ny zavatra hitako satria tena tsy hainareo mihitsy le mitondra tena nisy zavatra anankiray zao nitranga teo anivony anteny miaram-pirenena nanao fifidianana zay hoe reto solotenany anteny miaram-pirenena mandeha any amin'ny fitsaranavo mbola lampandrenana de nanolotra candidat ny IRD anankiroa ny ray lany ny ray tsy lany maro anisy anatin'ny anteny miaram-pirenena io IRD 520 fa ray ihany ny lany de ny ray tsy lany resin'lay taty amin'ilay hafa zany entité hafa nanolotra anazy de inona zavatra mitranga le olona tsy lany natolotry ny IRD tao fitsaranavo mbola lampandrenana iny matoy zany tsy lany na lohan'le solombavambahoaka na le solombavambahoaka momba n'le fidinana ary zany tsy tian'le olona iny ny tendren'le fanjakana nasolo an'ilay secrétaire général ny gouvernementa satria le secrétaire général ny gouvernementa am'le népotisme nalefa nakao amin'ny fitsaranavo mbola lampandrenana am'le tendrena
dia le olona tsy lanina hitary amin'ny teny miaram-pirenena teny na ny RDR nandohana azy inona le fanao secrétaire général ny gouvernement olotra zany ny apetraka reo amin'le toerana zany le tsy fahaiza mitondra anareo zany matoy na alohan'le solombavambahoaka tsy mamango zany tendrenareo rindra izy rehefa avy eo fanjakana mampime etiko itenenana amitsika zavatra oatra zany ny ataonareo ao anatin'le fitantanana eto moa zany rehefa jerevana le zavatra misy dia ataotsika hoe le vahoaka mihitsy ve ny mbola maharipery sa ve tena hoe mavesatra loatra lay fahasairanana fa raha tany amin'ny firenekafo ty Madagasikara ty efa filaharana tsy nifankaitana fa androantsika rehefa mijery ny zava-misy eto Madagasikara dia hotsika hoe tena maharitra io vahoaka malagasy io mandinika ny zavatra rehetra ianao na lafiny ara-toekarena zany na lafiny ara-tsosialy zany na lafiny ara-piariny zany na lafiny ara-pandriampahalemana zany entsika angamba ny vidéo avy any amin'ny faritra Sofia iny fitarainana mihitsy ny ataon'ny olona hoe zao tsy fandriampahalemana ty fa mbola oeraoera parti ihany le fitondram-panjakana raha marinareo fitondram-panjakana tokony hisitro belona mihitsy hoe tena menatra zay fa tsy arakaraky ny zavatra nambarana hitany am-piandohana ny zavatra misy iainanareo ankehitriny ary tena tsy arakaraky ny zavatra zay ny lokalokana fa ho vitan'izao fitondram-panjakana zao ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny seha-pitantanana ny rahapirenena mijaly le vahoaka tsy fantatro nareo angamba tsy mahita an'izany fa zay ny diso mahita loatra ka tsy hitanareo zany zavatra zany fa tena mijaly zay ny azo ilazana azy mijaly isy fotoana mbola hitondra hevitra eto zahay ato anatin'ity Miara Manonja ity satria zahay moa tsy vitany mitsikera zay ngefa mitondra vahaolana ho anareo manome hoe ohatr'izao atao fa nareo tsy manaraka mihitsy fa isy fotoana zay mbola hitondra karazana vahaolana hoentina mbola mety ambarana ianareo eto ihany entiny jerena hoe ahoana fa le Covid moa zao mbola tsy afaka na anaovana fiona ary manahirana zany le izy amin'izao le izy tany ambony be zao mety isy salasala reo olona eritreretinay tokony fampidinika amin'izany fa zahay aloha dia tsy manana tsy hoe zay tsy matahotra malala matahotra zay fa hoe dia mitandrina raha hoe zay ny mahasoa amin'ny firenena mila miona dia miona araka le fantenenina iny hoe ho avy ny fivoriana ara-potoana ny ateny miaram-pirenena fa zay dia mangataka hoe akaro reo ministra zay nametrahanay eo amin'ny fitantanana mbola tsy ndrikony iny teniko iny raha matoa ministra ny mponina hoeto ny argument teknika anareo ampiasao ny teknisianina anao tiktak hoa fa rehefa tonga io fivoriana ara-potoana io za isany angataka ny ampiakarana anao hoenony solombavambahoaka mikasika ny UFSS io satria ny antony tenenako zay dia tsotra raha nisy ny zavatra nanenjehanareo any ministra Ontina Realy dia ao anatiny resaka fampiasana ny vola io fa nen'ny ministra Ontina Realy azy mbola ahitantsika trasiny hoe eto ny nampiasana an'le vola tia nanao zao fa natonga nyjany ministra zany tsy eto an-tanindrazana amin'izao fotoana zao dia nenjeny fitondram-panjakana Andry Rajoelina fa hoe nanao fanodikodinana tao amin'ny ministera amponina io zay fanenjehanareo azy fa eto zany dia misintona ny sainareo mpitondram-panjakana hoe nareo nanao fanadihadiana ny Ontina Realy io mba hanao fanadihadiana koa reo ministra roa mifandimby reo ny ministra Irma dia ny ministra Angelica amin'izao fotoana zao zay mitantana an'izany ministera amponina zany satria UFSS io araka le fanteneniko teo hoe efa araka le fanteneniko teto fandarana teto efa mihoatra 61 millions de dollars ny vola ny dekesenareo amin'izao fotoana zao raha tokony amin'ny 2022 volana mars voatapitra ny fampiasana an'izany vola zany tsy misy efa tsy 28 millions de dollars sisa mahery kely mahery 151 000 etiko itenenina zany hoe raha nanaovanareo fanadihadiana raha matoa Ontina Realy amin'ny maministra miponina anazy dia zay mifanalamanga amin'izao fotoana iny tarika an'izany fanadihadiana zany dia tokony anaovanareo fanadihadiana koa zany amin'izao fotoana zao ny ministra Irma sy ny ministra Angelica na dia UFSS io fotsiny azy
zahay moa amin'ny masolom-bavam-boaka anay dia metraka fanontaniana aminao sy ny teknisiana anao raha mato ministra rehefa tonga fivoriana ara-potoana amin'ny volana May. Tsindriko zay teniko zay. Ilain'ny vahoaka ny mangarahara, ilain'ny vahoaka ny manana an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe tsara ny afantarany ny fomba hitantananareo ty fireneny ty. Ary za eto moa zany rehefa mijery le fihetsika le mpitondra izy manomboka mipotrapotra satria nisy an'le décaissement ndray tamin'ny volana avril atika le 8 millions de dollars anteneniko anareo iny de mipotrapotra ndray ramse. Fa tsika anara-maso hoe makaiza sy makaiza io fampiasanareo ny vola io so de hoe fa mitapitaka eto ao anatin'le izy. Misy fanambarana avy amin'ny filoha Ravalomanana ho vakiko rehefa aveo. Fa mialohan'ny amakiko an'izay dia iverina kely any Ambatondrazaka satria misy zavatra ilana précision kely ao anatin'le fomba fiasa. Ekena fa izahay parlementaire voafidy tao anatin'ny faritra loatra mangoro dia nangataka ny sin'ny fanoizana ny asa tao amin'ny kariera nandilana raha saika nahatony ny mpitondra fanjakana teo nivo fahefanam-panatanteraka zany asa. De efa nanao antso atetiko ho an'ny tompona ndraiky zany hoe ny fahefanam-panatanteraka zany ny anaovanareo fanaraha-maso ny fivezivezen'ny olona ao anatin'io kariera io zany amin'izao fotoana zao satria ho taratry ny fisorohana an'ilay fianaky ny valanaretina. Fa tsy vita an'izay ihany fa eto dia miteny mahitsy tsara fa ny solombavam-bahoaka fidèle Razarapiera dia tsy mbola naka na ariary tamin'ireo mpitrandraka na avy aiza izy na avy aiza fa misy mampiteny ny anarako any fa say vomeny profo hoe naka vola taminareo ary tsy aka vola aminareo mpitrandraka mihitsy ary tsy amin'ny anarako zany. Fa raha misy olona any miteny hoe rehefa malafo vatonareo ka ameo vola fa ho an'ireo solombavam-bahoaka reo tsy anatiny amin'izany ny tenako. Aza fa mitapitaka atsika ary aza mampiasa ny anarako nareo. Fa tsy mbola niditra tamin'izany ary tsy nifanaraka tamin'izany. Ase voameny ny profo fa tsy nikitika na ny ariary tamin'ny vidin'ny vatonareo fa zay olana nanao anareo an'izay atorio fa tsisy an'izany. Tsy naniraka mihitsy hoe andany ianao miteny ny anarako fa omena anjara vola mivato lafin'ny olona mivoaka ao amin'ny kariera nandilana del tsisy. Ary zay mahatonga na manitsy anazy eto niany satria ohatra ny gaga ihany maheno an'le feo mivoaka. Ataovy fitrandrahanareo rehefa azonareo vatonareo dia amidio nareo no mitrandraka dia izy vola azonareo angina nidirako amin'izany zany nasoroka angady ray tsy nataoko ako zany menareo vola. Zafady aza mifanosokosoketa kely tsika ary aza mandoto ny anarana solombavam-bahoaka ianareo any anatin'le kariera. Ny ady ho an'ireo vahoaka reo hiasa zay nataoko zay. Fa ny ankoatran'izay tsisy dirako. Asa vao mitsangana zay nanome volana na ariary ary. Aloha zava-tsara zay. Amaranako ny anjarako amin'izao maraina zao dia hovakiko ty fanambarana avy amin'ny président Marc Ravalomanana ty mahakasika an'ireo 12 mianadahy izay voasambotra tamin'ny 20 volana febroary. Fanambarana manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena mahakasika ny didina voaka ny fitsarana adieloka tsotra ka nanasazina 3 volana atranomaizina sazy miatra azy 7 mianadahy tamin'ireo 12 ny samborina ny 20 ny volana febroary 2020 lasa teo. Manoloana ny didy izay navoaka ny conseil d'état mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna tao anosy be kanefa dia namoahany ministèran'ny fitsarana fanapahana arrêté ministériel ho fampiatoana izany didy izany. Izao Marc Ravalomanana tsy amma lehibe ny antoko-panohitra fa amma filoha-pirenena teo aloha sy maha ray aman-dreny
dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, mivoaka ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna ny fanjakana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena, ka mampiasa ny fahefana nampindraminy ny vahoaka hamoretana ny vahoaka malagasy. Tsy eloka ny fanehoan-kevitra ara-politika ao anatin'ny fifanajana, tsy eloka ny manao akanjo na lokon'akanjo izay tiany tsirairay fa safidy zany. Tsy nanakorotana na nanimba zavatr'olona na nanohitra mpitandro ny filaminana ireo 12 mianadahy no samborina ka nampidirina ponja vonjy maika ary nogadrainareo reo. Tsy nisy fampitandremana na sommation izay nataony ny tompon'andraikitra tokony hanao izany mialohan'ny fandravana ny fihetsiketsehana sy fisamborana ataony ny mpitandro filaminana araka ny voafaritry ny lalàna velona. Faharoa, ny fitsabatsabahan'ny fahefana mpanatateraka amin'ny asan'ny fahefana mpitsara dia fanitsakitsahana ankitsirano ny demokrasia sy ny principe de séparation du pouvoir, ka mahatonga ny tsy fisian'ny fanjakana tandalàna. Fahatelo, mikasika ilay raharaham-pifidianana ben'ny tanàna taonosy be izay efa namoahan'ny conseil d'état dit direct kanefa dia tsy afaka notanterahany zany noho ilay fanapa-kevitra no raisin'ny ministry ny fitsarana. Dia tiako ny manamarika fa loza mitatao eto amin'ny firenena zany satria dia tsy omeny ny fahefana mpanatateraka ny hasiny intsony ny fitsarana eto Madagasikara. Ko na inona fanapa-kevitra raisin'ny fitsarana dia zavapoany zany fa ny mpanatateraka dia afaka manao zay tiany atao satria izy no mibaiko sy mandidy eto amin'ny firenena. Tsy magaga noho izany raha tsy mipetraka intsony ny fanajana ny juge de droit de fait anareo mpitsara fa lasa juge d'inculpation koa izay baikony mpanatateraka no arahanareo. Manoloan'izany loza mitatao izany eto amin'ny firenetsika amin'ny fanitsakitsahana ny zoma olona sy ny tsy fanajana ny androm-panjakana misy faritany lalam-pandrenana sy ny lalàna velona eto amin'ny firenena dia manao antsoavo aminareo mpitsara mba tena ijoro amin'ny maha anareo ka hitsara araky ny zava-misy sy ny feon'ny fieritreretanareo ianareo. Manaraka zany dia manao antsoavo ihany koa ny tenako amin'ireo fiarahamonim-pirenena, ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona mba handraisanareo ny andraikitrareo ka hosaha mamaky bantsilana ny tsirariny rehetra sy ny famoretana ny vahoaka malagasy mba hahafahantsika miaraka miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalàna. Ombantsika Andriamanitra manao sy ny marika Ravalomanana. Zay ilay fanambarana avy amin'ny Andriamatoa marika Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy sy amin'ny maray aman-dreny azy izy no nanaovany an'izay fanambarana zay fa tsy amin'ny maha lehibe mpanohitra azy dia nentina ho anareo tato anatin'ity fandaharana ty namaranako ny anjarako tamin'izao maraina izao. Efa hitako aketo ny solombavamboaka Madagasikara voafidy tao amin'ny faritra distrikana Tsimondrano alaira Tsimbazafy miarabanao honorable izy ndray ny anoya an'izay fandaharantsika zay dia metsika. Ya dia misaotranao honorable Fidèle Razarapera ary manantitra ny araba tsika vahoaka zay manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'ity maraina ity. Marina tokoa tena
mitarika fanehoan-kevitra maro teo anivon'ny tambazora-tserasera sy ny fampalalam-baovao mihitsy ny mahakasika ny didy izay nivoaka niatra tamin'ireo 12 menada izay hitantsika amin'ny lafiny ankapobeny fa tena misy tokoa ny mety ho baiko anga zany voarainy ny eo anivon'ny fitsarana ka nahatonga ny reny didy reny efa no tany saina teo no antonantony isan-karazany izay tsy tokony nandraisana an'izany fanapahan-kevitra zany kanefa dia reny moa ny fanapahan-kevitra niraisany teo anivon'ny fitsarana izay tena nahazendana ny maro satria dia tsy rariny raha ny fahitana azy satria dia voahososy sy voahitsakitsaka ny lalam-pandroenana eto amintsika noho izay fidirana makany amin'ny hoe fanososena ny demokrasia zay eto ihany koa dia noho zany zavatra rehetra fahitan'ny malagasy ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaiza mitondra eto amin'ny tany sy ny firenena zany dia tsy gaga tsika raha mahita an'ireny etsika samy hafa isatsokajiny reny eo ny mpitatitra eo ny mpianatra eo ihany koa ny ireo tatsambo izay mivelona amin'izany fitrandrahana azan-dranomasina zany eo ihany koa ny vahoaka izay efa tena miaina ao anatin'ny fangiry firena tanteraka anika lasa miseho amin'ny endrika fahatezerana manoloana nyty zavatra mitranga ataon'ny jirama ny fahatapahan'ny jiro ny tsy fahampian'ny rano reny rehetra reny dia hitantsika taratra amin'ny tsy fahaiza mitantana ny raharaha-pirenena eto moa raha iverenantsika ny mahakasika ny resaka jiro sy ny rano dia marina efa nisy ny atao hoe fiekenana fialantsiny nataony ny taleny jirama efa tsara zany ary atao ohatra ho an'ireo mpitondra namandreo ihany koa rehefa misy reny zavatra tsy mety aleo azy mba mialatsiny amin'le vahoaka malagasy fa saingy zao andre matotale ny jirama eto ny antefan'ny resaka dia ny hoe tsy ampy zay fa hatsarao ny fomba fiasa ary asehoy aorinany zay endrika fialantsiny nataonao zay ny fivoarany eo amin'izay asa mandraraha ataon'ny jirama zay satria tsy ela kory vao afakomaly zay no mitranga amin'iny faritra faravohatra sy ny manodidina iny fa amin'ny andro alina ny olona ny miazakazaka mandeha makarano manenjika le camion citerne tonga dia amin'ny alina no mazakazaka mamonjy an'izany rano zany satria tsy manan-kosotrona sy ampiasaina izy ireo lasa tsy voahajantsika mantsy ilay fanapahan-kevitra nyraisin'ny filoham-pirenena mahakasika an'ity amehana ara-pahasalamana ity satria dia anisan'ny voalazao ny antsoina hoe couvre-feu manomboka amin'ny 7 alina ka mandra-pahatonga ny amin'ny 4 maraina tsy voady zany noho n'inona noho ny tsy fahataterahan'ny jirama ny asany araka ny tokony ho izy dia voatery miopefy ireo vahoaka ireo amin'ny lalàna izay misy eto amintsika satria mafy zany tsy misotro rano zany mafy zany tsy manana rano ampiasaina ao anivon'ny tokantrano zany ary ny rano araka ny fantatsika dia ny rano dia aina ka etotsika dia sady mametraka ihany koa amin'ireo tompona ndraiky isatsokaziny eo anivon'ny jirama okare tompoko mba hifarana atreo izay tsy fahatomombanana eo amin'ny sehatry ny asa tandrifanareo zay satria raha ny zavatra hitantsika sy rentsika dia miatraika hatrany amin'ny fahasalaman'ny olona reny fahatapahany jiro reny niteraka fahafatesana tamin'ireny toeram-pitsaboana ny coronavirus eto amintsika reny satria tapaka ilay famatsiana oxygène ho an'ny marary aina zany no iantohany io asanareo anivon'ny jirama io ka sarotiny zahay amin'ny mahasolombavambahoaka satria tena mijaly ny vahoaka manoloana nyzany tsy fahatomombanana sy tsy fahaiza mitantana eo amin'ny sehatry ny jiro sy ny rano eto Madagasikara izany raha hijendratsika ny mahakasika n'ireo etsika isan-karazany efa niresahana teo dia variana ny tenanay raha mbola nahare tamin'ireo
interne en médecinenareo maly anao fitokonana izy ireo ary nanambara-pahabe maso fa tsy mbola nisitraka amin'ny antsoina hoe allocation de stage nanomboka tamin'ny taona 2014 mandraka ankehitriny. Eo ihany koa ny indemnité de réquisition tamin'ny taondasa izay nametrahantsika teo anivon'ny teto amin'ny firenena ny hoe natao ny réquisition ho an'ireny tompon'andraikitra ara-pahasalamana isatsokajiny ireny mba ahafahana mifantoka amin'ny fiatrehana ny covid kanefa dia tsy mbola nisitraka izany izy ireo. Ary ny fahatelo farany moa zay anisan'ny zavarantakin'izy ireo dia ny karamany mihitsy na ny tamin'ny karaman'izy ireo nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo ka mandraky ty androany. Ory fanjakana o efa voasoratra eo anaty teti-bolam-panjakana ngeny tokony andoavana n'izany rehetrarehetra zany akoatran'izany ny famatsim-bola zay azotsika tamin'ny taona 2024 iny hiatrehana nyity valanaretina covid-19 ity mahatratra hatrany amin'ny 800 millions de dollars ane izany teti-bola hiatrehana ny covid zany maninona re tompoko raha mba jerena manoka n'ireo mpisehetry ny fahasalamana rehetra zay tokony efaina zay indemnité sy ny sisa zay tokony isitrahan'izy ireo zany satria reo ane no olombelona antenaitsika hifantoka akaiky ary andray an-tananareo mararitsika voan'ity covid ity. Za mino fa misy ny vola eo amin'ny fitondrana fa ny finiavana anatanteraka izany no tsy misy matoa mbola mitranga izany vola tsy voaefa izany. Toraka izany koa ny mpianatra ahoana moa no ahafahan'ireo tanorantsika hijanona sy hipoka amina fa marary an'ity covid ity ary eny fa na tsy ny covid aza satria mety tsy ampy ny test zay nataontsika ka hanamarenana ny hoe covid tokoa ve nanjoan'ilay olona. Maro dia maro ny olona no namoiavana ary eto moa dia miondrika ampanajana manoloana n'ireny fahafatesan'olona ireny ary mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana satria dia mavesatra sy mafy tokoa ny fisarahana aman-tany sy ny fisarahana amanaina. Manarak'izay dia retsika ihany koa ny antsoantso ataon'ireo tatsambo zay mandrara amin'ny azan-dranomasina izany. Any Mazangamo no tena enontsika amin'izao fotoana izao satria sady ao ny fahaverezana asa ao ihany koa ny fahatsapan'izy ireo ny fanaovan'ny fanjakana kilabao satria raha ny tokony ho izy dia ny fiandohan'ny volana marsa lasa teo ny tokony fisokafana zany fitrandrahana azan-dranomasina izany. Mbola misy namana rehefa avy eo ame atsika ny Aprily makasika an'izany olana sedran'izy ireo zany fa ny tiako ambara dia zao ny hoe tsapa sy hita fa misy ny orinasa vahiny zay mbola manana stock amin'izao fotoana izao amin'ireny azan-dranomasina ireny ka manao monopole ary mandefa n'ireny stock-n'ireny izy amin'izao fotoana izao zay mihoapapana ny vidiny zay fantatsika fa azan-dranomasina zay efa notehirizina mambolana telo na efa bolana no hitantsika ny amintsena amin'izao fotoana izao ary lafo dia lafo ny vidiny satria manararoatra zany orinasa vahiny zany amin'ny sehitry ny fitrandrahana eto amintsika sy ny famerana ny vidin'ny vokatra. Zay zany no atao antsoavo hoe amintsika fitondram-panjakana mbola ny orinasa tantanany vahiny ihany ve amin'izao efa olana lalovan'ny fireneny zao amin'ny fahaverezana asa amin'ny fahasahiranana isatsokajiny zay raha mahita sy iainany vaoaka malagasy zao ve dia mbola ny orinasa vahiny ihany no menavahana fa ny nitsyjerena na atao ambany zavatra na atao akilabao ireto malagasy zay mangataka sy mitaky ny sokafan'izany fitrandrahana an-dranomasina izany. Manaitra ny tompon'andraikitra zay ankehitriny
satria everinay fa tsy rariny loatra raha ny vahiny indray no anjakazaka eto amin'ny tantsika araky nambaraka teo dia mbola misy namana amelapelatra amintsika mahakasika an'izany rehefa avy eo satria dia raha-pirenena mihitsy mahakasika an'ity sehatry ny fitrandrahana an-dranomasina ity eto ampamaranana ny fandraisana fitenenana moa dia anaja an'ireo fepetra isatsokajiny amin'ny tsy partahany ty valana retina ity ary mitaky ihany koa amin'ny fanjakana fibe satria dia ao anatin'izany olana ara-pahasalamana goavan'izany tsika ka tokony ijery ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay amin'ny fanatanterahana an'ireo fepetra isatsokazina amin'ny fanajana ary indrindrindra moa io isika eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana dia tokony andray ny andraikitra tandrify atsika manoloana nyreny fivirivoriana isan-karazany ireny satria ireny no atsapahantsika fa hiterahan'ny fifindrana amin'ny olona izay mifanakaiky na mifanerasera dia ilaina ny fitandremana akaiky mahakasika an'izay lafiny eny amin'ireny faritra isan-karazany izay mety isin'ny fitangoronana sy ny fivezivezen'ny vahoaka maro ireny dia efa vonona eto ny namana faniry dia atolotra zavetrany ny fanoizana ny fanehoan-kevitra eny avy makasitraka handrindra ny député Alain Ratsimbazafy zany voafidy tao amin'ny district Anatsimondrano tenako nisy fandamina kely moa sy fanamboarana teo amin'ny lafiny teknika dia ilana tsiny amintsika kely zany amin'ny fahatarana kely amin'izay fandraisana ny fandraisam-pitenenana izay fa dia isaorantsika Alain Ratsimbazafy izay solombavamboaka Madagasikara voafidy tao Atsimondrano
tsy mikelisotroka tokoa am'izao fotoana izao ary dia miezaka mandrakariva hitantsika tamin'ny tambajotra sosialy tamin'ny vaovao rehetra fa dia voangana ihany koa ny tena no namory reo tompon'andraikitra ao anatin'izany distrika ny atsimondran zany sarotiny de sarotiny ao anatin'izao ady ara-pahasalamana izao ary miezaka ihany koa mitety an'ireo commune ao anatin'izany ny distrika ny atsimorano no distrika zay azo lazaina fa tena betsaka ny commune eto Madagasikara mitovitovy amin'ny distrika Manakara zay manana commune manodidina ny 700 mahery ihany zany Manakara izany tsy latrak'izay ary distrika zay nahazo vato be indrindra am'ireo solombavamboaka ka everitsika zany fa dia rariny sitriny zay fanazavana sy zay mahasarotiny azy zany tsy izay miseho sy mioeraoera no adika hoe tena miasa sy mitandro vahoaka fa izay mitsinjo mivahoaka ary dia akasitrahana ianao andriamatoa sy solombavamboaka tonga de ho raisiko lay fanazavana samihafa mahakasika indrindra an'lay amiana ny mitondra ny teny fampiononana ho andreo rehetra zay nody mandro zany voatery nandao ny ainy ny vatany tamin'izao covid-19 zao satria dia marobe saika ho isan'andro raha tsy olo-patatra namana indrindrandrindra fianakaviana no nandao zany dia misy ihany koa reo eo ihany koa ohatra ny mpampianatra mpikaroka ny mpitandrina sy ny sisa sy ny sisa tsy mifidy saranga isika sy tsy njarana andraikitra zany nody mandry noho ity covid-19 ity de tena mitondra zay fampahirezana ho an'ny rehetra zay izay eto anivony Miara Manonja anatin'izao fotoatsarotra lalovantsika rehetra izao ary zay no mbola hanairana foana hoe raha mbola mahatsiaro tena fa misy fanjakana eto raha mbola mahatsiaro tena fa manana andraikitra ianareo ka mieritreritra fa nisy vahoaka nanome fahefana aminareo na de mbola adevitra ary zany amin'ny doublan na de adevitra ary zany ny am'ireo pitsopitso ny samihafa ny amina tonga anareo teo amin'izany fanjakana zany saingy zay aloha ny zava-misy de hoe inona no andraikitra tena tandrify amin'ny azakazaka ataonareo amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao zay mandeha ao anatin'ny ady tsy fantatra amin'ny budget hitondrana ty asy ty ianareo mpitondra fanjakana mandeha ao anatin'ny ady tsy manana structure mazava itsony hitondrana an'izao ady izao satria miamafy no lay tamin'ny vague voalohany ity vague faharoa ity de zao zany tsika tamin'ny herinandro ny eritreritra fe misy CTC akoron-drano sy bypass de vao tamin'ny alarobia teo ny hoe sokafana ny CTC somandrakizay fa le somandrakizay sy akoron-drano aloha zany nefa ny sokafana alay bypass andrasantsika hoe rovinandray no anokafana an'lay bypass zany raha ohatra ka zay fananganina ny CTC zay ny veriny fanjakana fa maika zany inona moa le CTC dia centre de traitement covid-19 zany hoe andraisanareo forme modéré reo somary na efa miditra ao anatin'izay fahaseporana izay dia raisina eny anivon'ny CTC zany de zay le mahatonga ny adevitry ny olona marobe amin'izao fotoan'izao hoe misy an'ilay soratra io moa dia indraindray hoe verina fabitika kanefa manandanja ho an'ny rehetra hoe tonga soa indraindray de mieritreritra hoe tonga soa anatin'ny fahafatesana ve satria marobe rehefa nanao témoignage marobe rehefa nitantara fa nandeha ny teto hôpitaly ary voamaly nisy ray aman-dray am-piangonana lehibe voamaly nisy mpitory filazantsara lehibe no nody mandry avy tany anivona hôpitaly zay misahana ireny covid-19 ireny ary tsy faniriny rehetra no andalo CTC sy andalo hôpitaly manara-penitra sy andalo hôpitaly be satria fantatra izy ireo fa forme modéré sy forme grave eny no andehanana any amin'ny CTC sy ny any amin'ny hôpitaly manara-penitra sy any amin'ny hôpitaly be raha ny sitrapon'ny vahoaka de mifarana eo amin'ny CSB2 ny fikarakarana azy satria ny CSB2 de hijerevana reo forme légère zany na hoe reo maivamaivana zany hoe mahatsiaro izy fa misy an'izay solitra retina kely zay ka manatona ny CSB2 de zany CSB2 zany amin'izao fotoana hitenenantsika izao tsy hoe me amin'ny tantara azy fa rehefa mandinika an'le zavatra sorata an'le mpitondra ao anatin'ny paziny de mbola miteny ihany fa maimai-pona avokoa ary ampy sy misy lay fitsaboana sy fanafody fa firy amin'izao fotoan'izao any afaritra indray amin'izao fotoan'izao misy CSB2 miteny fa lany fanafody
misy fampitadiavana ny oksizena any amin'ny faritany. Zany zava-misy amin'izao fotoana izao. Kanefa mizingizina foana le fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ampy sy misy le izy. Vao nyresahany solombavam-baoaka ianitra razafy manatsoa teo ny hoe 6500 traitement ou bien injection. Dia nyresahany namana Fidèle Razarampera teo aloha hoe ahoana tokoa moa ny eritreretinao 25 000 ny mponiny eto Madagasikara nefa ianao dia milaza fa efa ampy ho an'ny 6500. Dia ridicule ihany zany rehetrarehetra zany. Ridicule ihany zany. Dia hatramin'ireo vinandray zany no anampy amin'izany. Ka tsy hitanareo moa izay fomba ilazany azy amin'ny ankapobeny indraindray rehefa miresaka n'ity resaka Covid-19 tsy fahampiana fanafody ity dia atolaka any amin'ilay hoe misy manafina izy. Zava-misy ange amin'ny ankapobeny mahatonga ny mety hoe risoriso kolikoly amin'ny ankapobeny dia le pénurie tsisy le izy. Karaha zavatra nisy io, inona ny laharan'ny olona tamin'io? Inona ny nanaovan'ny olona fitadiavana eraky ny tambajotra sy nanao totsofina telefônina? Ary maninona izy 6100 ariary amin'izao fotoana izao ny plaketina vitamine C? Dia tokony haika ianareo hoe tsy maraka na tsisy le izy amin'ny ankapobeny. Dia izay mahatonga an'ilay hoe mety misy olona manao amin'izay, ary io koa tsy afaka amin'ny raha malagasy sasany io, ny fahorian'ny sasany, ny falian'ny sasany. Dia miazakazaka zavatra tsy misy, tahaka ny hoe tsy misy mivary dia misy manafina any ambadika any. Tsika tsy manamarina mihitsy amin'izany fanazavantsika izany fa mety ho fanararaotan'ny hafa, tsy manamarina amin'izany tsika. Fa mba handrasantsika ilay fisaina amin'ny fitondram-panjakana amin'ny teny an'ilay hoe mety misy pénurie ihany quelque part any, na mety misy rupture na stock any ambadika any. Dia anjara amin'ny fitondram-panjakana raha mieritreritra hoy isika fa ny fitondram-panjakana no mitondra ny vahaolana. Ary sarotiny izy rehefa misy zavatra kely fotsiny diso amina communication miparitaka eny dia avy dia miazakazaka mafy mihitsy nilay mpanohana vitsivitsy ny fitondram-panjakana. Efa minoritaire nareo amin'izao fotoana izao fa tsy majoritaire atsony. Efa vitsy izahay le 6% teneninareo officiellement efa mandeha makaty aminay zany resaka zany hoe aty maro anisa. Mety efa mivadika any aminareo zany 6% zany amin'izao fotoana izao. Jerevy daholo ny commentaire sy ny adevitry ny olona rehetra sy ny fahasahin'ny olona mijoro sy miresaka amin'izao fotoana izao. Tsy napozinareo manko tao anatin'ny vanim-potoana omaly lay nitokana n'Andriamatofiloha an'ilay CTC teny Somandrakizay sy tery Akorondrano no misy interna mpiasa amin'ny fahasalamana maneho ny heviny hoe tsy manaiky intsony zahay, mijoro zahay ary mamero amin'ny fitopoloranareo. Dia mba mandinisainy mba halefaso lavitra le fomba fijery hoe maninona ny olona no miteny amin'izao fotoana izao. Maninona no mametraka an'izany afisy zany isaky ny CSB2 hoe tsy misy lanity fa tsy nakobokobo ny tsony zany rehetrarehetra zany efa sy manomboka mijoro sy miteny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. La preuve ihany koa voaingana ny hitantsika omaly mijoro reo marin any Mahajanga. Be da be ny information fantatsika mahakasika an'izany tontolon'ny sambo sy ny fanjonoany zany. Raha ny information azitsika fa eo ampanady adina ny vaovao tsika amin'izao fotoana izao, na dia nahazo reo lafo mba vao samy hafa tsika fa mba eno ihany ny fanazavana na teo an'ireo marin ireo. Satria ohatran'ny olona rehetra zany, tsy hoe eto Antananarivo any akory no mila vahana, na eto mampatahotra dia eto ianareo manao fihetsiketsehana, fa ny Mahajanga ihany koa misy olona mosary ihany 5 volana tsy nenan'izany karaman'izany. Tamin'ny voalohany volana marsa ny fotoam-panjonoana misokatra, izao efa ifarana ny farany volana avrila na isasaka mihitsy aza tsy mbola miditra ao anatin'ny fotoam-panjonoana ary tsy mbola mahazo lisansy ahafahana miasa ny mpanjono. Hoentintsika hoy tsika amin'ny vanim-potoana mambety azy zany fa mbola misy fanadihadiana samihafa ataontsika mahakasika izany. Maninona zany resahantsika? Resahantsika zany satria manomboka misokatra ny vavany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mivaha ny lela ary manomboka miala ao anatin'izay tahotra zay satria izay lay maniera sy lay système nampiasainareo hoe angejaina ny vahoaka malagasy.
taiza teto ambonin'ny tany misy ministra telo anao commandement sur terrain amina fietsiketsehana tsotra. Taiza teto ambonin'ny tany misy hoe akanjo mena sy badja zay mbola tsy consommé ny acte no anaovanareo fisamborana arrestation arbitraire. Taiza teto ambonin'ny tany misy an'izany. Fa nareo moa zany aloha araka ny temen'ny Fidèle Arzanapera matetika ny amin'le hoe ny fahefana, ny voninahitra, ny fanjakana, fa tsy anareo le mandrakizay. Iverintsika amin'ilay adevitra Jirama teo satria zava-dehibe zay adevitra zay. Zava-dehibe zany satria misy andraikitra marobe hamatsiana na hanavotana ny ain'ny vahoaka malagasy ny herinaratra hoentin'ny Jirama amin'izao fotoana izao. Ty moa rehefa miresaka n'ity Jirama ty tsika dia sako-diavatra be niany satria ny Jirama zany mba heverina fa hoe lay mba orinasa mpanjakana tokony horeharehan'ny malagasy. Lay Jirama no heverintsika fa mba hitondra amin'izay hoe fierté atsika izay amina société d'État hany mbola mijoro amin'izao fotoana izao akoatra ny Nermad. Fa rehefa tena mijery tsika ny zava-misy ao anatin'ny Jirama dia kivy ihany tsika ary kely ny fanantenana amin'ny hoe mbola atsika ve zany orinasa zany. Mba tena mba misy mpitantana ve zay ny heverina fa mbo akatraka satria cerveau moa malaza amin'izao fotoana izao tena manana an'izay redressement zay hitondrana n'ilay Jirama araka ny tokony ho izy. Fa raha ny zava-misy isan'andro dia menjera amin'ny poteau ery, maty ny transformateur ary, tapaka ny fil ary, sy ny sisa sy ny sisa. Zavatra heverina fa madinika zany. Zay heverina fa tokony normal kely tsotra kely zany ao anatin'ny ihany. Kanefa lasa ngeza be satria abonné maro no victime ao anatin'izany. Ary le resantsika dia neny anivon'ny hôpitaly zay miandraikitra amin'izany fitsaboana Covid-19 zany. Manampitrotraka an'ilay olona ny Jirama moa dia saika amin'ny 20 sy ny 70 isan-jaton'ny dépense ao an'izany Jirama izany raha isika isam-bolana dia lasa any amin'ity centrale termique ty avokoa ny vola rehetra ao anatin'izany. Satria be da be le gasoil vidiana hanodinana an'izany. Ary hofaina ny groupe-ny olonako misy firy izy ao. Nefa tsika manana an'ilay baraza ngeza be hydraulique zay afahantsika manodina azy. Ary zay le tsy fahampiny ilay mpitantana nanomboka tamin'ny 7 le mieritreritra fa nanonga-panjakana dia mieritreritra fa tena hanao zavatra ngeza be eto anivon'ny firenena. Ary mbola nampidiriny tao anatin'ny programme 2018 zany hoe ampitombo ny kaviany mégawatt sy ny sisa tsika. Fa tsy mba nieritreritra akory ny hoe rehefa haka an'ity fanjakana ity ka raha 1000 abonné no tato taloha amin'izao fotoana izao 50 000 abonné tsy possible atsony, tsy maintsy mamokatra tsika. Fa dia ilay fomba hoe ndao ampitombo foana le fournisseur aminatin'le groupe samihafa dia ritrany ny volan'ny Jirama. Akoatra ny problème faharoa dia manao mivarotra perta zany orinasa zany. Tsy mivarotra araka ny tokony ny tena izy. Ary raha izany ary ny zava-misy tsy ho zakan'ny mpanjify zany. Zany ny olana ao anatin'izany Jirama zany. Tsy moa mbola tsy resaka mihitsy ny hoe misy organigramme ohatran'izao ny foroporonina tao. Dia mamoroporona antony isaika ho isan-kerinandro ahafahana mba manetsiketsika an'ilay tombontositrana samihafa. Na fividianana fiarakodia samihafa ao anatin'izany orinasa zany. Même na io camion anofana hitaterana rano isaky ny point maro samihafa eto Antananarivo renivohitra io fotsiny aza. Ahoana ny amin'izany? Ny endriky ny tolo-barotra tamin'izany, ny tsena mbarim-panjakana tamin'izany. Zany anisan'le manampitrotraka ny olana zany orinasa Jirama zany. Ary lasa misubira le vahoaka, victime le vahoaka, akoatra ny efa fahatapahana anjiro, fahasimban'ny fitaovana, dia mbola tovanana facture tsy hitanono indroa na intelo avoeny ny facture zay fandoa mahazatra tamin'ny teo aloha ny vahoaka malagasy. Dia be dimasim-bahoaka ilay tale général ny Jirama, sy diso atany Tomasina,
de hoe rectifier ny facture anareo de hoe erreur-na calcul tompoko mais non aty amin'ny taonjato roapolo ve anao de mbola mieritreritra foana fa ohatr' zany no fomba fitantanana firenena ohatr' zany no mpitatana angeza be efa avy ministra no nahazo promotion ho tale généraly ary izany tsy menomenina amin'izao fotoana izao par rapport amin'izany io moa mbola hitantsika fa na ny fanjakana ary mbola manao subvention ao anatin'izany ary na ny lafiny solika ary manahirana satria à la fois sady mampanofa an'ilay groupeny aho no tompony solika ihany koa eto Madagasikara manahirana ty raharaha ty fa matopatotra daholo izy menakavy nefa ny teknisiany jirama efa nisy fotoana ny teny manao hoe misy machine marobe azo amboarina ao amin'ny orinasa jirama io ary raha reo no amboarina de reo no ampiasaina de miala amin'ity manofa amin'ny reto fournisseur reto isika ary vonina amin'izany ny teknisiana ny jirama fa ininona tapenan'ireo manana ndraiky mpanjakana amin'izao fotoana izao sy ireo tompona ndraikitra zany satria mety misy lafiny samihafa mety ho azonareo ny tiako ambaran'izay sasany ary moa any amin'ny lalan'ny RN5 iny mo amin'ny tombontsoa misy trano lehibe zay mandray vahiny manao activité amin'ny lafiny fizahantany na natotonana groupe vaovao mihitsiny zany zava-misy eto Madagasikara ka tsy gagitsika hoe zao le fahampitely le orinasa jirama za tsy miditra mihitsy ho an'ny vie privé ny sasany zay fa mivoaka tany amin'ny Facebook mbola tantara hafa koa zany tompo lasy tompo vavy ny amin'ny endriky ny fandaniana samy hafa anatin'izany hoe lasa zany sisa lay revy eto tanàna raha fitenin'ny tanora amin'ny akabeany ka amin'ny fotoana zay tena ilana n'le orinasa jirama amin'ny fotoana zay ilainy vahoaka amin'le herinaratra lay tena tadiavina hamelomanaina no mipotra ny trangandravatra ohatran'izao de mampiakatra amin'ny feontsika ihany ny amin'ny hoe mba tsy rariny kosa mba tsy mety kosa mba tsy mety le izy ianareo miresaka fa hanao énergie renouvelable éolienne na plaque solaire parc solaire iza le izy amin'izao fotoana izao resa be fotsiny mody zarainareo kely jiro solaire kely ery amin'ny lalana kely ery de otrany hoe mba miasinareo andriamatora jonary mampianaka mba nahavita maromaro ihany teto hoe président Marc Carvalho mba nanana vision ihany hoe zao nitondrantsika ny orinasa jirama ty fa voatongonareo 7 iny izy mitotona tamin'ny tany de hitongonareo amin'izao fotoana izao nareo moa hipikarika fusible io mahazatra anareo mpitondra fanjakana de zaranareo ary nisy an'le mpitatana koa tsy manana vision le mpitatana tsy manana décision mazava ahafahana tena mitondra an'izy akoatrin'le hoe népotisme sy favoritisme amin'ny lafiny zavatra maro ao anatin'izany orinasa zany de inona zavatra mitranga victime trano vaoka ary aminona amoizana hainy zany zavatra zany ampitehana fitaovana ohatran' izay tato Miara Manonja potika ny fitaovana nolona hitandrevaka ilay orinasa jirama ary firifiry amin'ny isa-tokantrano vaoka malagasy no potika fitaovana ary tsy fahaizana ihany koa mivarotra vokatra ianareo ngerana tokony izy izara 220 volt nefa tsy zany tena tonga ny tokantrano vaoka malagasy raha ny tokony izy raha fahatarina zava-misy tena tonga 220 volt ave ny any anatin'ny tokantrano vaoka malagasy ary inona mampimenimeny mpiasany jirama efa tena miforotra mihitsiny reo ouvrier reo mpiasa tsotra fa tsy ampy ny protection hiatrana ny asa tanana tsotra misy ganga iarovana an'izany courant mahery zany fa tsy manana an'izany mpiasany jirama miaritra le mpiasa madinika ao anatin'le jirama le tena manana fitiavana hoe orinasanay ty orinasa mpanjakany ty miamy vahoaka ty tsy maintsy ataonay ny asa fa tsisy le protection le sécurité ohatran'izany ihany koa mpanao asa amin'ny rano mandeha tongotra amina metatra maro potika le orinasa amin'izao fotoana izao de samy mialangalana samy tsy te ho tompona ndraikitra ianareo
fa matoa aloha na izany na tsy zany tsy afaka manaisotra amin'ilay tompon'andraikitra eo amin'ny toerana fitondram-panjakana. Hoy isika hoe lamosiniza sy tananiza ny tena mifehy an'ity fireneny ity. Dia mety tsy marina ihany le hoe tsy mila n'le mpamatsy volontsika mahazatra fa tsy andrositsika na 2020 na 2030 na 2040 na 2050 fa io hoe mbola fehezina ary ampidirina anatina conditionnalité indraindray ilay orinasa jirama mbola faible. Le eritreritra be da be fa le fahafahana mandroso tsy tafavoaka ao anatin'izay fitantanana ny orinasa zay. Amin'ny teny izany tsika satria ty raharam-pireneny ity tena mahavakitratra, manahirana, mahasositra. Tsy haiko tsara moa mamerina an'le teny nambaran'ny député fidèle hoe rehefa tezitra dia mini mihitsy ny aloha mba mamerina an'le dos cross chromodos miezaka fa mbola ianarana eny amin'ny député fidèle zay zavatra zay mba ilazana aminareo kosa hoe misy zavatra tsy mety ny zavatra ataonareo hoe dia mba raisy fotsiny lay sary tao amin'ny assemblée nationale amaranako an'ity adevitra ity efa miparitakinareo roa solotena nivon'ny ACC roa nalefanareo solotena anatin'izany vondrona misy anareo zany fa ray ny nekenareo fa ray tsy nekenareo. Dia mba eritrereto hoe Andriamatoa Jean Max, Andriamatoa Noelson William no nahazo vaty anivon'ny député maro. Mba mampisaitsainy zany hoe mbola eo an-tananareo ve le maro anisa. Efa misy sary miteniteny le non dit politique any ambadika zany adevitra rehetra zany hoe efa manomboka ty raharaha ty ya enivon'ny assemblée nationale. Ny solidarité gouvernementale mbola misy ve zany. Tsika moa ny andro hoe isy anotrana ohatran'ilay bombo suceto, tsika ny andro hoe isy anotsana ohatran'ilay ministra Mady Amady isy nandefa taratasy ny sisa. Fa zao minimangina fa fatapatatra ihany ny information any ambadika any hoe ohatran'ny tsy milamina. Zany ny zava-misy ihany anareo amin'izao fotoana izao. Ary jogako tsikako neny anivon'ny présidence koa ny ohatra zany olona sécurité sy mpanjaitra ny lasa tompon'andraikitra politika, premier plan politikako. Tsy gagy ianao raha ohatra zao ny fitantanana amin'ny firenena ka mba tongava saina ihany tsika voaka malagasy satria itsika no tompo-pahefana, itsika no manana an'izay andraikitra lehibe anara-maso zay ka amin'ny fotoana tokony hitenenana, tokony hafahana mijoro maneho hevitra dia heverintsika fa tokony anokatra sy andoda tabatra mpitondra fanjakantsika fa tsy hoentina amin'ny lafiny tsy tokony hitondranantsika. Tompolasy tompovavy anio zany no mamarina indray ny herinandro ny Miara Manonja tamin'ity androany Zoma ty ary dia hiatrika indray zany tsika amin'izao fotoana izao ny weekend ho avy io ary dia hapetraka eo ampelantanan'ny ao ambony zany fitantanana amin'ny fahasalamantsika rehetra ho amin'izay mitsabo tena, ho amin'izay mikarakara sy miezaka mitady zay mahasoa ny isa-tokantrano rehetrarehetra any dia mitsodrano antsika rehetra zay eto anatin'ny ekipa Miara Manonja hatanjaka aherisaina miatrika an'izao ady mafy izao. Isaorana ny teknisiana ny aridalana tamintsika reo ekipa rehetrarehetra ao ambadika izao sary sy ny feo zao isika zay mpiaino ihany koa tsy tapaka ary isika any ampitan-dranomasina any dia mamarana ary mametraka ny veloma madinidinika masina fantopatenina tsy ho ela indray tompolasy tompovavy.